Fanmiarakatsika tsy raha ihany na merin Jesosy tenenina akaikinao faly mahitanao androany hoe tenenina akaikinao hoe androany ianao dia tombo fahasoavana anatinao. Amen. Satria eto fanatrehan'Andriamanitra ianao. Amen. Mozy ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny tarika hoe na dia mafana izy ny andro oka ohatr'izay koa ny hitahitapontsika hitady an'Andriamanitra hoe en feu fontsika dans le zèle miaraka amin'ny Saint-Esprit tady ny fanatrehan'Andriamanitra satria izay tena toerana mampety antsika izay mahasoa antsika satria zanak'Andriamanitsika. Amen. Manana foana izay soafina présence de Dieu izay amin'ny fotoana rehetra amin'ny andro rehetra ary laizalaiza voalohany. Amen. Fiverina kely fotsiny mampatsiaka kely entre parenthèse tamin'ny roa efa nandefa SMS ny mpanompon'Andriamanitra hoe misy formation amin'ny resaka à l'école de ministère dia niteny izy ho an'izay mbola tara nampatsiahy hoe tsika ndraindray mitaky zavatra be dia be foana amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra meo amin'izao Andriamanitra zao tena katahaka aminao fa maninona mbola tsy délivre no ampoana le izy dia nefa misy tsika indray misy zavatra takian'Andriamanitra amintsika koa nefa tsy délivre tsika n'Andriamanitra le izy dia andrasiny hoe alaitsika sokafo mbaibontsika naran'i Jesosy Malaki toko voalohany andiny faheniny Malaki chapitre 1 verset 6 Malaki chapitre 1 verset 6 juste parenthèse kely fotsiny alohantsika fotoana afahantsika tena comprendre conscience hoe ohatrany ahoana ary hatraiza ficonsidérantsika ny Andriamanitra zay fontsika io. Malaki toko voalohany andiny faheniny vakika amin'araberan'i Jesosy. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si donc je suis père, où est mon honneur? Et si je suis maître, où est la crainte de moi? Dit le Seigneur des armées, à vous, aux prêtres qui méprisez mon nom. Et vous dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Amen. Vous en demandez, Raya, vous dites, c'est Tawatra. En tant que Raïtika demande, mais c'est respect, mais la paix de Tika vis-à-vis à vous. Et pendant tout ce qui est bon, tu fais un narratif, à tout ce qui est bien, ça n'a pas ça, matao artsika hoe iana ny karama anao be ny patron dia mariny manao foana tsika izay atonga antsika aloha ara-potoana ohatra hoe amin'ny 6 maraina miditra amin'ny bureau tsy tara zany anao fa ndraindray anao no andisa ianao dia tonga rehefa ampiasana satria matahotra ianao amin'ny mpampiasa. Andriamanitra koa tena mihoatra lavitra zany matetika indray kristiana miconsidéré hoe Andriamanitra tsy hita physiquement dia indraindray ohatrany anoevany kristiana zay zavatra hoe Andriamanitra hoe tsy eo foana e fa zay zavatra zay tokony hialantsika mihitsy hoe ranon'olona ranonofo atahorantsika amin'ity tany ity ary menao amboninato ohatr'izany hoe manajy ianao mioro ponctualité efa hiasa Andriamanitra zay miantso anao zay tomponao zay mato anao miantso anao mba respecté koa izy. Dia zao le orana kely indraindray misy foana tsika mitaky zavatra be dia be nefa n'Andriamanitra koa mitaky zavatra voalohantsika. Zao ny principe prospérité Andriamanitra tsy mietsika mihitsy raha tsy midélivre aloha anao avy aty aminao mame zavatra zay takiny tsy maintsy zay foana le principe. Mota fara-dalina varo raha tsy mifanaiky. Amosa toko fahatelo andiny fahatelo mota fara-dalina varo raha tsy mifanaiky. Misy zavatra omenao zay Andriamanitra vao mabe. Tonga mbola tsy menao le zavatra tadamina amin'Andriamanitra mbola tsy tanteraka aminao perfection zay vatakina aminao. Amen. Entre parenthèse kely fotsiny manana foana zay ponctualité zay rehefa misy fotoana tsy ao fanatrehan'Andriamanitra ihany fa indrindrandrindra moa zany ao fanatrehan'Andriamanitra rehefa misy fotoana dia atao hoe 14 heures marina efa samy manana contrainte samy mipetraka lavitra fa atao ajoly izy so atao ho an'olombelona tenenina akaiky hoe so atao an'ny olona le izy hoe fa ho atao an'Andriamanitra. Amen. Fa za miteny fa rehefa manana an'izay ianao zay rehefa tsara fa misy prospérité sy takatransaina sokafana eo amin'ny fiainanao fa manomboka aloha tsika tenenina akaiky hoe tombo foantsika miaraka amin'Andriamanitra. Zay nge mahatonga antsika mianatra e tsisy olona parfait tonga dia voateraka izany fa mandalo formation manday formation mampiatra formation dia mahita vokatra ao ambadiky ny formation. Ary zay tena mahatsara mihitsy ary tena diraina mifanamasina ny amin'ny école ministérielle zay nandana azy hoe mission tsy vitany fotsiny hoe fampaherezana fa tena mampianatra anao mihitsy ahoana ny rôle anatin'ny royaume de Dieu ahoana ny fomba toepo takiny ahafahanao mahomby anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Mbola introduction kely fotsiny zay fa matoky efa ho tsara ianao ary androany dia matoko fa ny amin'ny teny ndraika zay hoeto mody miaraka amin'ny fahasoavana ao androany amin'Andriamanitra Jesosy. Matoa ianao safidy hoeto tadio tsara fa manana zavatra manana anao Andriamanitra zay foana averika zay zavatra izay aza manana eritreritra mihitsy hoe tonga eo zany dia osy tantantavy zao hoe ohatra nisaka sabotsy hariva ihany aza manao an'izany toepo zany fa manana hetahita foana hoe misy zavatra indray zao ho azoko hitombo atao anaty dia zay zavatra manino ampivo amin'ny fiainao. Amen.
izay foana atao isaky ny fanatrean'andriamanitra dao tsika hitsangana dia aloha manafo ampanantsika manao an'ity zay fa hira fantatsika matetika ahafahantsika tsara miankina foana hoe fahasoavan'andriamanitra tokoa no matoza ho antsika resaka prospérité tsika androany tsy mikerytsika tsy am'tanjatsika tsy amin'ny éloquence tsika fa averintsika foana zay tsy amin'ny fahaizantsika fa vamin'andriamanitra dao tsika hitsangana anarabely jesosy dia lomana amin'ny fomam-panahy fa atsika miditra tsara anatin'ny toroteny dia natao fanamasiny sokafo ny fomam-panahnao fa misy afiny indray zaren'andriamanitra aminao agnaran' jesosy ataova fola ira dia tenen'andriamanitra hoe tena milanao Fahombiazako Jesosy dia avy aminao ny fahombiazako tsy amin'eliko natanjako na izao ilenomane amin'eliko fakiviana no manderaka ny aiko ny fahombiazako Jesosy avy aminao ny fahombiazako tsy amin'eliko natanjako saranay raha toka mbola tsy miaraka aminao zany androany jesosy raha toka mbola mpianatra anao anatin'ny école de prospérité dia miankina tanteraka amin'ny rasinao zay aminao jesosy manaraka ny fahombiazako Jesosy avy aminao ny fahombiazako tsy amin'eliko natanjako Izao irerimade amin'eliko fakiviana no manderaka ny aiko tsy saraka aminao ry mpamonjiko lalaiko See
toeratsika tsirahay avy anomboaka fotoantsika tonga dia ilayntsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina voalohany toko 10 andiny 10. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. Korintianina voalohany toko 10 andiny 10. Efa tenentsika foana rehefa vita ny fotoana na rehefa hoe manao partage sika fandroany miaraka mifanampiany fanamasina ampianarintsika tena mijerentsika maro hoe ahoana zany fiasany zany grâce de Dieu zany eo amin'ny fiainany zanak'Andriamanitra. Korintianina toko voalohany andiny 10 andiny 10. Amin'arany Jesosy. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce qu'il m'a prodiguée n'a pas été vaine. Mais j'ai travaillé beaucoup plus que tous. Toutefois, pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Fahasavan'Andriamanitra mahatonga izao antsika izay le averintsika foana. Tiany Paoly tenenina eto amin'ity verset ity dia ozy izy Paoly hoe zaho izy hitanareo mitoroteny, zaho izy hitanareo Paoly manao miracle, zaho izy hitanareo Paoly mandehandeha ny zavatra izay ataoko ohatra mahomby be avokoa. Fa ozy izy Paoly hoe ny zavatra izay hitanareo avy aty amiko izy dia manifestation grâce de Dieu miasa ao fiainako. Paul tena olona nanana intelligence be izy, olona éduqué tamin'ny Gamaliel izy tena olona tena hoe docteur de la loi, tena nahitenin'Andriamanitra izy. Fa nafinaritra amin'ny Paoly rehefa tonga tao amin'i Jesosy izy, rehefa fony masom-panahy tsy miakina tamin'izay fahaizany izay izy hoe za efa docteur de la loi, za efa je suis quelqu'un za zany tena hoe homme des écritures mihitsy. Paul tena hainy Paul tanteraka mihitsy momban'ny Baiboly détail io. Fa rehefa miaraka rehefa fony izy rehefa nivaliany Jesosy tsy hafany tokoa hoe tsy ny intelligence, tsy ny capacité, tsy ny fahaizany, tsy ny éloquence no ahafahany hoe matanteraka zavatra amin'iny le grâce de Dieu miasa amin'ny fiainana. Amen. Tenenina akaikinao hoe fahasoavan'Andriamanitra matoza ho anao hoe grâce ny définition na grâce acte de générosité, acte d'amour, menanao tsotsotra fotsiny. Rehefa tafiditra anatin'ny faveur divine ianao dia raisinao grâce de Dieu. Amen. Misy zavatra eo amin'ny fiainana tsisy zavatra tena hoe forana be zany, tsy mila miady be zany ianao, fa rehefa tafiditra amin'ny faveur ianao misy fitahina tonga ho azy tonga amin'ny fiainanao. Zay le grâce de Dieu. Androany jerentsika tsara fa misy facteur afaka midéclencher ny grâce divine io. Grâce divine amin'ny fiainan'ny olona tsiraray avy tsy mitovy. Marina fa Andriamanitra tsy mizaka valolona fa mifiraisan'ny olona tsiraray avy miaraka amin'Andriamanitra no en fonction zay koa grâce délivrée amin'ny fiainan'ny olona tsiraray avy. Androany mitantsika tsara zao hoe misy olona miavaka tao anaty Baiboly enina dia samy mpanompon'Andriamanitra misy olona nanana grâce bebe koa noho ny olona hafa satria nanana fatakanina izy ireo na hitsotaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Mbola avereny any hoe fahasoavan'Andriamanitra matoza ho aho hoe amen. Isika ny verset 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Raha isara amin'ny verset fa ilayntsika 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Afahantsika miankina hoe tena tsinitsinina mihitsy ngetsika tsy hoe ozy ny fiteny hoe hoe ravikininy fa tsy hoe izay le izy fa tena tsinitsinina mihitsy zany tsika tena hoe tu es rien sans la grâce de Dieu, tena tu es rien sans la grâce de Dieu. Fa ny fahatsaran'Andriamanitra mbola matoza ho anao. Ça c'est la Amen. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Mbola Paul ihany tena ity verset ity. Akitsika rehefa hita anaran'i Jesosy. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Non que nous soyons capables de nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité avec Dieu. Amen. Hitanao? Mbola misy firaisana foana le izy hoe ozy foana hoe capacité izay anananay ahafahanay manao ny asan'Andriamanitra, ahafahanay ohatra hoe exposé be ohatran'izao hoe ouais Paul zany kosa tena hienjana, Paul zany kosa mouchoir fotsiny dia efa manangana maty ozy izy Paul hoe tsy ny capacité avy amin'ity aminay ozy izy mahatonga an'izay fa amin'iny capacité izay men'Andriamanitra aminay. Be dia be ny olona indray tsy mahay miaraka amin'ny grâce de Dieu io, ary be dia be ny olona indray tsy mirendre gloire amin'le grâce de Dieu izay miasa amin'ny tenany. Fa androany tena miaraka amin'ny fanazavana fanamasina tena ampahatantsika tsara mamy hoe ohatry ny ahoana moa rehefa fahasoavan'Andriamanitra mampiavaka anao. Amen. Misy zavatra sy takatra ny saina misy tonga dia délivren'Andriamanitra fomba sy takatra ny saina rehefa ny grâce de Dieu manino miasa amin'ny fiainanao. Tsandrotsika tsara tantaraky ny zanak'Israely andeha zareo esclave pendant 430 ans fa rehefa niasa teo amin'ny grâce de Dieu anatin'ny nuit reo Egyptiana zay efa nidépouille azy tanteraka ny fifananana Egyptiana ray manontolo indray ozy ny Egyptiana hoe reto ny fifanananay reto andana amin'ny andeha
zay tsara ao anatin'ny hoe miova tantarany zanak'Israël rehefa niasa ny grâce de Dieu rehefa niasa ny faveur divine grâce de Dieu égale la faveur divine afaka ataontsika an'izay ihany dia izy olona 430 ans andevo miova anatin'ny seconda ray tantaram-piainany zanak'Israël possible ny zavatra ohatr'izany fa mihitsika mifantoka tsara miaraka tsara amin'Andriamanitra dia mihitsika miakina tsara amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ianao no matoza amen asika tsara zay verset toizatsika any Deutéronome chapitre 8 verset 18 reconnaissons foana Andriamanitra hoe matoza mbola velonaina matoza mbola tozao fiainaka dia fantatra fa avavinao daholo zao amen Deutéronome chapitre 8 verset 18 be deaibe manko ny olona manadindra indray ny rond de grâce sy mireconnaître n'Andriamanitra hoe miasa amin'ny fiainan'Andriamanitra Deutéronome chapitre 8 verset 18 amin'ny araben'i Jesosy fa tsarovy Jehovah Andriamanitra ao fa izy no manome anao hery avory harena mba olo ny fanekena izay nianiny tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao an'izao matototoko Andriamanitra amin'ny tena hoe tsarovy dia betsaka ny olona manadio betsaka ny olona manadiny hoe misy tana maherin'ny Andriamanitra miasa amin'ny fiainana isanandro ozy souviens-toi teneniny akaikinao mila tsaronao fa amin'ny fiasaon'Andriamanitra miasa amin'ny fiainanao hoe na ianao vao mitsangana vao maraina vao masinao milonao fotsiny ara dia c'est par la grâce de Dieu zany ozy vao mikely Jesosy zay hoe misy ny izy ny olona mety matony alina dia comme ça izy dia maty fotsy maraina ba oui maty satria zay fa ianao izy tsy mba ohatrany ka misoron'Andriamanitra foana na dia ianao mbola velonaina ary maraina zay tena tsara foana zay zavatra io misoron'Andriamanitra ny amivadinao misoron'Andriamanitra mbola meno trano misoron'Andriamanitra mbola meno taranaka ianao be dia be ny olona mitady taranaka be dia be ny olona mitady taranaka fa tsy mahazo fa mahavoan'ny kristianina indraindray mahavoantsika indraindray dia misy zavatra natatsika amin'Andriamanitra dia tsy azontsika amin'Andriamanitra tsika dia lasa adintsika dao ny zavatra izay efa nataony teo aloha ny fahasoavan'izay efa niasa fa ianao mahay misaotra foana ny amin'ny zavatra izay efa nananao za miteny ianao fa zay toe-po anananao zay tonga dia manino manetsika ny tana maherin'ny Andriamanitra tonga dia hiasa ny fiainanao zao zany tandreny ny toe-po ingratitude tandreny ny toe-po monomonina tandreny ny toe-po be plainte lava tandreny toe-po tena tsisy joie tena mériten'Andriamanitra mihitsy zany misy zavatra tena ivitena mihitsy fa raha tianao Andriamanitra miasa amin'ny fiainanao zay ny teneniko tamin'ny voalohany teo hoe délivreuse et acquis amen resaka toe-polo izy resaka attitude le izy fa rehefa ainao no manome an'izay dia omen'Andriamanitra koa izay irenao amen ozy ny ten'Andriamanitra hoe 400 no fanjakan'Andriamanitra dia anampy ianareo ny zavatra rehetra zao zany tsarov'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra misaoran'Andriamanitra dia jereo tsara fa misy tipana vavaka ao anaty baiboly vavaka fiderana ny anarany Jonas devoir de maison anareo Jonas arevo tsara fa za tsy hamaky an'ilay tantantsika Jonas rehefa tao anatin'ny baleine dia rehefa tena izy zany tena ohatry hoe tena averta kely izy satria zany tena hoe ohatry hoe farahidiny mihitsy lasa ny baleine tsy satria no désobéirin'Andriamanitra izy dia ohatra nihefa zany hoe tena tsisy vita amin'ny fiainana satria tena hoe anatin'ny trondra dia nafinaritra tamin'iny nanao vavaka fiderana izy Jonas dia jereo tsara mivavaka fiderana ataon'ny Jonas rehefa maky tsara tsika ilay trano napatsahivony Jonas amin'izay mivavaka tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ianao izy efa nisauve taran'Israël tamin'izany andro zany ianao izy nefa tsy naveranao rery mihitsy ny taranakay sy ny dadabenay sy ny renibenay fa teo foana ny tana maherinao dia zay izy zay Andriamanitra zay nao fidèle zay izy no antsoko amin'ny toerana izay misy ary fantatry fa maly anahy zay rehefa zay natao mivavaka fiderana manandratra amin'Andriamanitra ny amin'ny zavatra izay efa nataony sy efa vita teo amin'ny fiainana dia vakio koa ny tantara faharoa faharoapolo Josafata fa rehefa mivavaka Josafata sy ny zanak'Israël alohan'ny firenena Seir hanafika azy dia nanao prière de louange koa zareo prière zareo voalohany tsy hoe Jesosy Jehovah asoranay favalinay fanamerina izy ny toerana mandriamanitra azy hoe inona ny zavatra efa vitany teo amin'ny taranakay sy ny zavatra nataony teo aloha dia mosiasy koa nanao an'io iana koa nanao an'io fa misy vavaka mila tena takily mila ataonao satria manino reconnaissez-le fotsiny la grandeur de ton Dieu hoe tsara izy teo amin'ny fiainanao amen misy type de vavaka mila ataonao zany rehefa miaraka amin'Andriamanitra zay ny tenentsika foana hoe aloha mivavaka mila fisaorana aloha fisaoran'izany reconnaissance action de grâce manino hoe Andriamanitra tena fantatra fa tena tsara anao tao amin'ny fiainako tsaroko daholo ny zavatra zay nataonao teo amin'ny fiainako taloha tsaroko tamin'ity période ity ilay nandala épreuve be fa ny tana maherinao tsy mba navela mandrakizay mihitsy rehefa mampatsiahany zany anao
dia lasa mahery ny ao intérieranao dia nefa mahery ny ao intérieranao tsy vita zay koa fa faly koa n'Andriamanitra satria hita hoe tena mankasitraka azy le zanany fa zao a problème be dia be ny olona ingrat tena ny zanak'Israël dia tena arin'Andriamanitra mihitsy ny ingratitude efa mena hena efa mena rano mbola mavita monomonina foana hoe meo an'izao zahay tsy faly mihitsy kristiana koa ndraindray tsy faly mihitsy rehefa misy zavatra rehefa ny fiainana jesosy omeo an'izao a jesosy omeo an'izao a dia zao tena ratsy amin'ilay izy rehefa tsy hitanao ilay izy a dia mihevitra ianao hoe tsy valian'Andriamanitra ianao nefa n'Andriamanitra mety manana programany a mety manana fotoanany koa mety mbola mizany toe-ponao koa izy hoe mérité tsara ve anao na hoe omenanao any ilay izy fa mbola mitesteanao tsara aloha ilay izy fa zao zany tokony atao na inina mbola mety zavatra angatahanao a tsy tokony monomononao mihitsy manana foana an'izao hoe misaotra an Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra misaotra amin'ny zavatra rehetra na amin'ny zavatra zay mbola ananako a na zavatra mbola tsy ananako fa raha toa zay mbola tsy ananako a dia misaotra anao fa zay zany mampety ahy aloha fa za kosa matoky zany natao hivavaka fiderana fa za kosa matoky fa miandry nefa tsy maintsy ho azoko ilay izy amen ataovy ohatr'izany aza vela mihitsy zany Andriamanitra hitady hoe tsy sokonona ao anatinao na hoe monomonina na hoe mikivy fa Andriamanitra tahita foana hoe faly ianao a dia Andriamanitra tahita foana hoe miandrandry azy ianao mandrakariva Andriamanitra tahita foana hoe mitady azy zany iny ary misatondra foana hoe hiasa ny fiainanao izy amen zay zavatra atao zay reconnaissance louange sy action de grâce zao a fiainan'ny olona anankiray tokony ambe mihitsy ny tena kristiana faly fotoana tokony isaon'Andriamanitra lasa lany fotoana monomonina dia Andriamanitra mijery style de vie anao izy rehefa mirité azy style de vie anao a aza mana tena mihitsy a ahitany tana maheran'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao raha vao hitany foana anao monomonina raha vitany foana anao teritra lavitra hitany foana kivikivy lavitra raha hitany foana anao hoe misy amertume lavitra dia Andriamanitra tokoa tsy hamalanao mihitsy izy dia ianao mety tsy zay zay izy ianao mety miteny hoe mivavaka ao tokantrano Andriamanitra mba meo fiadanana to tokantranoko nefa n'Andriamanitra miteny hoe vakio ny teny Andriamanitra dia hoe par exemple inona ny rôle laza ao tokantranoko ho anareo lehilahy sy tiavany vatinareo ho an'ny vehivavy ho an'ny vehivavy a manekeny iny manekeny lahy dia io zavatra io ohatrany hoe tsy réglé mihitsy dia ianao nefa mangataka amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tena tsisy fiadanana mihitsy atao tokantranoko a fa mangataka mpiavavinao a za miteninao fa anao an'izay vavak'izay ary ianao ka raha tsy andray andraikitra mihitsy hoe io ao tokantrano amin'ny toetra sy toe-pozy zay takian'Andriamanitra tsy asa aminao Andriamanitra satria efa nandefa ny teniny izy a ampianatra anao sy anafaka anao amin'izay lomozy ny anjeranao amen ny instruction zany efa men'Andriamanitra fa ny anjarantsika manaraka zay a tenenina n'Andriamanitra rehefa miobehintsika dia manino miasa amin'izay Andriamanitra tenenina akaikinao Andriamanitra mitady toe-po foana hoe amen ohatrany David sy nitady olona araka ny fony takio zay hoe meo azy zay tadiaviny meo azy zay tadiavin'Andriamanitra inona ny tian'Andriamanitra ataovy inona ny tsy tian'Andriamanitra aza atao zay fotsiny le izy fa rehefa nananao izy a rehefa nanao azy zay zavatra a dia manino miasa mero amin'ny fiainanao Andriamanitra amen miresaka amin'ny tokantrano teo a be dia be manko ny olona tsy mahay indray a tsy mahay miaraka amin'Andriamanitra tsy hoe tsy mamaly Andriamanitra ianao mety mivavaka foana hoe mangataka pe atao amin'ny fiainaka ato amin'ny tokantrano nefa ianao ohatra vehivavy a tsy manaja ny lahakoly zay ny tena misy zavatra zany mbola tsy ao règle ao aminao a dia manino tsy miasa Andriamanitra fa réglé aloha le izy a dia rehefa hainao miréglé an'izay a dia miasa Andriamanitra ka zao zany le izy Josué verset 8 a saintsainy mandro manalina ny teny a ampiary ny teny a dia mitondra prospérité ho anao amen raha misy verset a ana succès dia io encadré eo atao votrano mihitsy Josué chapitre 1 verset 8 le verset du succès a de Josué chapitre 1 verset 8 ampiary fotsiny zay atakina dia hitanao ny tana maherin'Andriamanitra amen fizantsika amin'izay a miresakitsika hoe grâce de Dieu fahasoavan'Andriamanitra mahatozao antsika jerentsika tantaran'i Joseph reste ny baiboly a amin'ny Genèse chapitre 37 Genèse chapitre 37 Genèse chapitre 37 verset 3 à 4 Genèse chapitre 37 verset 3 à 4 qui comme la reine Jesús or Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse et il lui fit un manteau de plusieurs couleurs Joseph a tout de nas faveur mihitsy tamin'ny reine Israël zereko a nanaovany rainy ozy izy a tunique de plusieurs couleurs satria nanino nahita fity izy a teo masin'ny ray dia zay faveur zay nanino niteraka jalousie teo amin'ny rahalahiny ianao zany rehefa tena mazinao zay zany faveurn'Andriamanitra misy za tonga dia sy takitra ny saina délivrenao anao tsotra zao fotsiny jejereo le izy a Joseph a tena manana tokoa misy resaka fitaizana ihany le izy fa tena Joseph dia nahita faveur foana tamin'ny rainy Jacob
dia ninina zavatra izay nataony dia tiany Jakoba foana dia name zavatra ho anazy foana izy. Zao zany rehefa mahazo faveur koa ianao dia manino mampatondra jalousie amin'ny hafa. Zay zany zavatra zay tsy handremy tsara zay ary mila miambiny tsara tsika amin'ny zavatra io. Rehefa mahazo faveur divine ianao dia lasa miteraka indray jalousie ho an'ny hafa. Isan'ny exemple zany Saul sy David. Rehefa niala tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra Saul, rehefa tsy nidésobéir'Andriamanitra izy dia manino lasa tanan'i David amin'izay ilay faveur. Dia ndray fa lasa jaloux mihitsy Saul satria zay zavatra izay nataon'i David dia naomby foana. Mandeha miady David niazy tonga dia ino? Tonga dia victoire amina tonga dia 10 000 ilay Saul 1 000 fotsiny. Dia nisy zavatra be dia be ohatran'ny dia lasa niteraka jalousie ho an'i Saul ilay izy. Fa neny David atao amin'ny faveur de Dieu naomby hatramin'ny farany izy. Fa io grâce io misy tempo afana midéclencher io grâce io eo amin'ny fiainantsika. Dia androany jerentsika tsara zay hoe inona ny attitude, inona ny tempo, inona ny zavatra takian'Andriamanitra mba ahafahan'io grâce io tonga eto amin'ny fiainana. Zao ny teneko hoe grâce misy daholo amin'ny fiainana tsirairay avy. Fa manifestation grâce ça dépend fifandraisana amin'Andriamanitra. Olona miray bebe koa amin'Andriamanitra, olona mifantoka bebe koa amin'ny sitrapony, olona mitady gasy bebe kokoa différent grâce noho ny olona tsotra hoe manan'Andriamanitra ihany fa hoe tsy dia mitady azy zany. Différent. Fa inona ny tenao ianao hoe tian'ilay tena plénitude, omeo azy zay tena takiny, omeo zay tena ilainy 100% fa omeny anao zany anaran'i Jesosy. Amen. Vakitsika ny toy ny tantara. Psaume chapitre 44 verset 1 à 3. Psaume chapitre 44 verset 1 à 3. Amen. Jésus. Psaume chapitre 44 verset 3. Car ils n'ont pas pris possession du pays par leur épée, et ce n'est pas non plus leur bras qui les a sauvés, mais ta main droite et ton bras et la lumière de ta contenance, parce qu'ils avaient obtenu ta faveur. Amen. Faveur n'Andriamanitra no mampatonga ny zanak'Israely nandresy ny fahavalony. Fa tsy ny amin'ny epehany, tsy ny amin'ny arméany, tsy ny amin'ny sabatrany, tsy ny amin'ny puissance ny amin'ny hoe misy ny général, misy ny colonel, fa ny faveur n'Andriamanitra. Rehefa miasa io faveur n'Andriamanitra io tsy tena zay hoe ozy ny ten'Andriamanitra hoe manginaozy izy fa zany miadinareo tonga dia Andriamanitra fotsiny miasa tsotrao eo amin'ny fiainanao. Amen. Raisinao ty amin'izay critère voalohany ahafahany io grâce io miasa amin'ny fiainan'Andriamanitra dia justice. Zay atao hoe justice fandehanana famarinana. Justice critère voalohany ahafahany grâce n'Andriamanitra mitombo eo amin'ny fiainantsika justice. Vakitsika Luc chapitre 2 verset 40. Raisinao tsara fa mahasoa antsika. Amen. Luc chapitre 2 verset 40. Amen. Jésus, Luc chapitre 2 verset 40. Et l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Jesosy ny tiany Baiboly resahana amin'io. Jesosy na dia mbola efa kina izy dia izy mbola nandeha tamin'ny famarinana foana. Jesosy tena olona juste izy, olona dia Baiboly ary miteny hoe Jesosy tsy nanala ota, tsy nanao ota misy Jesosy. Zany hoe marina foana izy tamin'ny zavatra izay rehetra izay nalehany. Dia jereko mbola zazakely izy, mbola zazakely izy l'enfant izy manino croissait en grâce et la grâce de Dieu était sur lui. Zao zany raha tianao grâce de Dieu hitombo amin'ny fiainanao mandehana amin'ny justice na famarinana. Amen. Souligner tsara zay point zay. Be dia be tokony na kristianina ary naza hoe manompo an'Andriamanitra fa be fikafika tsy mandeha famarinana mbola manao transgression ihany amin'ny fiainana. Dia indraindray izy mihevitra hoe mivavaka amin'Andriamanitra ihany izy fa tsy mahazo valiny satria zay ny tena hoe misy zavatra mbola tsy en règle amin'ny fiainana eo anatrehan'Andriamanitra. Aka exemple fotsiny ohatra zao aty anafy sarotra be mitady trano. Dia ny lalan'izao tontolo zao mila hoe 3 fois ny loyer ny karama. Zay zany lalàna moa zay ny amin'ny agence immobilière. Tenenina akaiky hoe zany réalité amin'izao tontolo zao hoe fa rehefa amin'ny faveur divine miasa hoe Andriamanitra mihitsy mameanao trano. Amen. Raisy zany zavatra anarany Jesosy. Dia zao misy kristianina mihevitra izy hoe zao le izy amboamboary le fiche de paie, lasa izy makany any imprimerie dia fraudeny hoe karamako dia 2 000 € satria hoe amin'izay zany fatoa dia lasa 6 000 dia bon lasa tsara be ny dossier quoi mety misy 250 eo nenany ny revenu 6 000 vao mahita an'ity le locataire tonga dia niany azy. Zany toko dia tena tsy famarinana zany tena mitenena raha misy kristiana aminao zany fa tena colère de Dieu
moaza kristianina ianao fantatrao ny famarinana nefa ianao ndray contre ny famarin'andriamanitra dia zao maratsy an'izay ianao zany mihevitra fa le andriamanitra tomponao a tsy vavitasy zay dikan'izany tsy mihitsy zany ianao hoe le andriamanitra zay ivavanao isan'andro io a tsy avitanao amolokatra lalina fampahitana fity amin'ny fomba sy takatra ny saina ao am-piainanao dia manino mambanamboamboatra ianao a de ton côté a amboanao fiche de paie anao a fraudenao quelque part dia inona nefa vao mahitsika ny devoly ianao a tan'andriamanitra koa tsy asa aminao dia movenao sady tsy azo tany ianao a no présence de Dieu koa se retirer aminao tenenina kaikinao mandehana ianao amin'ny famarinana hoe mandehana ianao amin'ny justice hoe ianao hoe zanak'andriamanitra miafaka ianao hoe faveur divine ça existe fa aza manao an'izany zavatra any mandehana foana amin'ny justice naiza amin'ny zavatra zay rehetra lehanao hitantsika koa zao le folona courageuse iny Ravière so izy le Ravière na sain'le mpampiasa izy hoe amboamboary hoe afenifenina sy adikitsony le saina hoe aza mandeha amin'ny famarina zany fa afenifenina le zavatra e dia Ravière tena mijoro hoe za tsy manaiky an'izany a za ozy izy matahotra n'andriamanitra fa na hiasa na tsy menao miasa ny andriamanitra moa zay afaka midélivrer foana raika amin'ny asa nefa kely izy a testen'le mpampiasa ny toepony Ravière hoe tena olona juste sy intègre marina be ty Ravière ty dia nanino voaka tavoaka tsara Ravière tanaty l'épreuve a azy le asa lasa promotion izy hitanao plus mihitsy ary ny asany fa nanaitsika ndray mihevitra hoe andao aloha anao an'izao kely andao aloha hikelikely amin'ity tady moyen gauche à droite mba hatafavoaka amina zavatra anankiray dia tsy miafy dia nefa tsy mijoro koa raha volonté de Dieu dia manino tsy afaka hita mihitsy ianao tanan'andriamanitra raha vao mbola manana toe-po raha vao tsy mandeha amin'ny famarinana azy tsy tsaratsara zany a manana droiture foana amin'ny zavatra zay atao na mikely na amin'ny zavatra be manana foana famarinana amen vaketsika ihany Luc chapitre 2 verset 52 tataran'i Jesosy ihany Luc chapitre 2 verset 52 et Jésus grandissait en sagesse et en stature et en estime envers Dieu et envers les hommes. C'est ça, hein? On estime envers Dieu et non pas envers Dieu, fait envers les hommes. Et nous, les familles à sa grâce de Dieu, les autres, ça, nous l'avons la santé de nous. C'est une réputation de Jésus, la narcas folle. Naiza la liane satria ny manaiky avy amin'ny mihitsy le fanatrehan'Andriamanitra satria Jesosy tompoko olona nandeha tamin'ny justice foana olona marina foana ary Jesosy tsy nanaiky zany mihitsy hanao fitafitaka na hoe hanao tsikombakomba ozy ny gasy moa fa marina foana izy dia jereko tsara rehefa nanao zay toepo zay lasa mininy lasa mitombo ny estime en Dieu avy aminao ino moa le estime tombonday le grâce rehefa mana ianao fa mbola mitombona ndray fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia zay amin'izay natonga ny olona hoe alirana ty tena sambambavaka eto amin'ny foana fa miazy tao hafa kely mihitsy ny fitahina dia tenenina akekeo ataovy zay tokony atao mba hahafahanao koa misitraka zay anarana fa aza mba mitsiritra ny hafa mihitsy fa inona marina fa ino marina fa Andriamanitra marina ve dia tenenina akekeo Andriamanitra tsy mizaka van'olona hoe hoe tsy mizaka van'olona izy fa zay teneniko hoe fifandraisan'ny degré fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra no tsy mitovy dia arakarak'izay koa ny résultat mifanaraka amin'izay rehefa ohatsana miaraka amin'Andriamanitra dia en fonction zay ny résultat rehefa mbola moyen anao mifaran'Andriamanitra dia en fonction koa amin'izany résultat fa zany akory tsy atao makily a zay ilana fampiarana tahak'izao tombotsika ianaritsika dia mahombotsika amen tenenina kereo mandehana amin'ny famarina foana hoe justice mbola zay tantaran'olona krayantsika olona tena nandeha koa tao justice foana tao anaty baiboly Daniel izy mafantatra tanteran'i Daniel Daniel chapitre 1 verset 9 Daniel dia tena olona tena juste be mihitsy ary tsy raha iny Daniel mihitsy zay fomba fanao tao Babilôna fa ozy hoe ny Andriamanitra io izy mitomponay ary ny Andriamanitra ny atahoranay ary zay dia anaraka foana lalàna zay ny Andriamanitra io akitsika io tantaran'i Daniel Daniel chapitre 1 verset 9 Daniel chapitre 1 verset 9 Daniel atoko voalohany andiny fasivy et Dieu apporta à Daniel faveur tananao lasa ndray izy et Dieu apporta à Daniel faveur et amour compatissant du prince des eunuques tsy amiarina tantara fa efa nataotsika io Daniel chapitre 1 io efa hitsika tsara io le hoe le safidina ozy ny roi de Babylone hoe mevy sakafo izy izy ny ino ty zany déporté rehetra avy any Babylone sy ny efa zanako Babylone dia hoe rehefa tena mitombo tsara izy dia atao iny dia atao intendant zany natao hoe ampiasana ohatrany royaume dia tamin'izay proposé ny Daniel sy ny akamo hoe
reto any zany hoe sakafo zao tontolo zao efa nataontsika ty lesiny ty dia novelarina tao amin'ny Daniela teo daholo divay ny henakisoa sy ny zavatra rehetra tsy avy amin'ny Babilona zay io zy Daniela sy ny akamany hoe zay kosa aloha dia tsy hinana an'io fa ny zavatra hoaninay dia zavatra zay tenen'Andriamanitra hoaninay ihany io zy Daniela hoe meo anay iny ny haricot ny légume zay ihany ny sakafonay hitanao le fijorona amin'ny famarinana tsy ozy ny Baiboly hoe tsy nanaiky ry zareo se souiller avec les mets du roi satria fantatry Daniela hoe tsy volonté-n'Andriamanitra ny zavatra hoanina ao Babilona fombafomba ao Babilona sy ny situation zay misy ao Babilona satria firenena contre Dieu mihitsy hitanao le fijorona takin'Andriamanitra dia jereo tsara rehefa nidécide Daniela sy ny ampiny namany hoe tsy hihinana sakafony roi fa hihinana sakafon'Andriamanitra miasa amin'izay le faveur divine olona déporté avy any Israël lasa intendant na gouverneur amin'ny Babilona tompoko zany tokony fiasan'ny grâce de Dieu rehefa mijoro ianao misitrakon'Andriamanitra amen omeo azy le teo hoe protakin'Andriamanitra tenenina kekinao ianao fahazavana hoe atao mamirapiratra amin'ity zao tontolo zao ty amen fa matetika ny kristianina indray lasa miaina indray zao anatin'ny ténèbre nefa izy natao lumière dia ahoana le izy nefa Dieu nefa tena vonona anangana antsika fa tsika indray tsy mijoro amin'le zay takin'Andriamanitra amintsika antsika tsara zay zay tsara zay zavatra zay dia olona anankiray koa nafinaritra be ao nitantara anaty Baiboly nanan'izay justice zay foana koa izy any anarany any amin'ny Genèse Josefa ny anarany Josefa ny anarany Josefa dia tena olona tena juste hatramin'ny farany foana izy dia jereo tsara fa rehefa mamaky tsika anaty Baiboly raha misy anao personnage da Josefa no tena misy oatra foana hoe et il a obtenu la faveur de Dieu et il a obtenu la faveur de Dieu et eu la grâce de Dieu était sûr c'est sûr sur lui satria nanino nanana toe-po Josefa tena nampiavaka azy tamin'ny olona rehetra hafa dia nefa niny zay toe-po zay justice nefa n'izay jereo tsara niendrika andrehana izy ozy mivadiny Potifara hoe io miviole anahy nefa tsy zay koa le izy jeté tany amin'ny prison izy niena injustice be dia be mihitsy Josefa teo amin'ny fiainana fa jamais izy mbola nitransgressé mihitsy ny lalàn'Andriamanitra hitanao ny fataon'Andriamanitra zany tena faratapiny mihitsy les tentations nge tentation vadiny mpanjaka zao mihitsy ny se donné aminy hoe amby ianao fa noho ny fataonako an'Andriamanitra ozy tsy hanao an'izay zavatra zay ianao zany raha vao mijoro fotsiny amina toe-po anankiray tonga dia tanamen'Andriamanitra manino mijoro koa izy manino mitaranao amen zay zavatra ny prospérité tena fa tena fijorona tanteraka fotsiny amin'ny sitrapon'Andriamanitra principe le izy fa rehefa anananao le izy rehefa hijoronao tena zany tenao fa Andriamanitra marina tena hoe Andriamanitra marina Andriamanitra miconfirme ny teniny foana koa hoe zay ny tenena amin'ny Ésaïe chapitre 34 verset 26 hoe je confirme ma parole zany hoe izy zany tsy mba manday aza mihitsy rehefa miteny izy hoe zao ny tiako ataonao dia rehefa manaraka ny mididina ianao dia assure mifeny fa za tsy maintsy mitanao amen dia vakio foana vakio tsara ny tantaran'i Josefa fa olona juste hatramin'ny farany Josefa dia inona mitranga avy eo esclave tonga atry tanàna Daniela ihany esclave avy any Egypte lasa premier ministre amina firenena zay nanandalemo azy enzany ange zany zavatra any tsy possible mihitsy zany la tsy faveur divine miasa ao anatin'izany tsy possible mihitsy ianao hoe esclave ry ambany rey dia hoe hitondra firenena hoe SDF ianao dia hitondra firenena la France tsy possible zany la tsy misy grâce divine miasa amin'ny fiainanao raha tsy misy intervention miraculeuse de Dieu ka io grâce divine io illimité tompoko fa sakasakao ihany anjaranao hoe atraiza inona ny tianao mitranga amin'ny fiainanao fa rehefa hijoronao takan'ry Daniel rehefa hijoronao takan'zy Jesosy sy Josefa dia mitanao ny prospérité amin'ny fiainanao amen justice izantsika any zay zany critère voalohany mandeha foana ny famarinana ny zavatra zay atao aza manaiky ohatrany koa hoe misy olona miproposé azy hoe alio misy asy fa le izy fotsiny mila manamboatra kely zavatra zao tsika fa détournena ny attention an'le mpampiasa zany fa zavatra hoe fikafika kely ianao mihevitra hoe zavatra tsy alina be zany tsy péché be zany fa zavatra fotsiny hoe ohatrany hoe chiffre fotsiny modovainy zany tenao fa tena tsisy an'izany hoe péché gezabe zany la kely fa rehefa péché dia péché onatren'Andriamanitra fa mandehana foana toko amin'ny famarinana manana fonona zay le fonona hoe tsy maintsy tafavoaka ao anatin'ny zavatra anankiray io ny olona rehetra mety mifofotra be ny réalité miteny hoe tena tsy tafavoaka mihitsy raha tsy manana zao raha salaire zao fa zany teneko aminao fa Andriamanitra mihitsy rehefa tena hiasa aminao ny gloire de Dieu afaka manome izy mihoatra lavitra ry zay erinao
fa mianary anatony justice mandeha anatony famarina marainao tempo intègre sy droit dia hiasa ampianao Andriamanitra. Amen. Exemple ihany momba an'izay Job chapitre 1 verset 1 à 3 efa haitsika tsara tantaran'i Job ozy dia olona intègre juste et droit dia vao vita fotsiny zay dia ozy ny ten'Andriamanitra et Job eut 5000 chameaux et Job eut 10 000 brebis. Hitanao tsy farazara matoa ohatr'izay ny fomba fanatao anatin'ilay baiboly satria ny toem-pon'ny Job ilay izy mandeha justice sy nataon'Andriamanitra foana nampaomby azy avy eo dia jerefy tsara zay tena hoe rehefa mahazo faveur divine ianao ny réputation-nao koa lasa maniny lasa makiditra fiainan'olona marobe vakio tsara ny Job atoko voalohany fa zao miteny ao et la renommée de Job izy a traversé tout l'Orient. Job zany dia tena nalaza mihitsy ny tamin'izany époque amin'izany hoe tena olona miavaka tena olona nitaliana Andriamanitra be tamin'ny arena sy takatra ny saina satria faveur divine miasa teo amin'ny fiainana satria naninona satria juste izy intègre izy droit izy nanana crainte foana izy de Dieu. Amen. Efa nampianarantsika foana zany fa misy zavatra mila verimberena ary misy zavatra zay miteninay hoe Andriamanitra mitety toepo ny tedavany fa rehefa hitan'izay zavatra zay amaly anao foana izy tahaka namarinan'i Davida. Amen. Tenenina anao mandehana foana amin'ny famarina amin'ny zavatra izay ataonao. Justice zany zay petit 1 justice. Faharoa indray petit 2 inona ny facteur hafa ahafahan'ny grâce de Dieu io tonga eo amin'ny fiainanao. Raha tianao tonga grâce de Dieu, raha tianao tonga ny faveur divine mila manana connaissance ianao. Zay efa nampianarantsika zay tamin'ny fandahan'ny l'esprit élu. Alaitsika 2 chapitre Pierre verset 1. 2 Pierre chapitre 1. De Pierre chapitre 1 verset 2. De Pierre chapitre 1 verset 2. Efa nampianaran'ny fanamasinantsika ity tamin'ny esprit vide manday indray mandeha hoe inona tianao raha tianao tombony grâce sy ny te eo amin'ny fiainanao dia mila ianao miaina tombona ta connaissance de Dieu. De Pierre chapitre 1 verset 2. C'est le tsara ty verset ty fa mahafinaritra be. De Pierre chapitre 1 verset 2 amin'ny araben'i Jesosy. Grâce et paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et du Seigneur, notre Seigneur Jésus. Amen. C'est le plaisir. C'est ça, comme tu dis, grâce et paix vous sont multipliées. Si vous téléchez grâce et paix vous sont ajoutées. Par exemple, si vous avez multiplication, vous le PDB, nous, une addition. Multiplier une grâce, si on vient à nous la créer, les femmes tombent on a une connaissance de Dieu. Des aides toutes comme mathématiques, mianatra foana tenin'Andriamanitra. Amen. Asika tsara. Zay nge mampatomatsika miinsiste hoe azaleo mihitsy miaraka amin'Andriamanitra, azaleo mihitsy mamaky tenin'Andriamanitra, azaleo mihitsy mitady ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa manino reny rehetra reny dia mampitombo ny faveur divine ka eo amin'ny fiainanao. Amen. Tianao hoe le anisan'le tian'Andriamanitra ve le tianao hoe le Andriamanitra mikasika masakatra ny saina amin'ny fiainanao? Manana hitaita connaissance to. Amen. Ao tsara androany zao misy tenena kely androany zao misy fampianarana misy connaissance azo androany dia araka ty verset ty zany misy fahasoavana mitombo zany ao anatinao tsirairay avy androany anaran'i Jesosy. Amen. Raisy ny anjaranao amin'ny araben'i Jesosy. Rehefa misy connaissance dia misy fahasoavana tady io foana zay no mahatonga ny olona manana grâce be koa satria manana connaissance be koa izy. Fa ny olona kamo mitady connaissance tsisy grâce de Dieu izy dia efa tsisy faveur divine place terne amin'ny fiainana. Ka manana ianao hitahita soif de Dieu foana mitombo foana amin'ny fahalalana mangitahita foana fanatrehan'Andriamanitra azaliana amin'ny zavatra hafa fa atao lohanarina foana amin'ny présence de Dieu eo amin'ny fiainanao. Amen. Mazava be la grâce soit multipliée tsy ajoutée fa multipliée zany hoe tombaka mihitsy ny grâce eo amin'ny fiainanao rehefa mana ianao hitanhitan'Andriamanitra. Amen. Zay dia mila tsika mampatonga atsika tonga amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria misy travail surnaturel en Saint-Esprit ao anatsika manino mampatonga miattirer la présence de Dieu anatsika rehefa tongotsika en présence de Dieu rehefa tongotsika manana hetaheta tady an'Andriamanitra. Amen. Tonga ihany ny verset akitsika indray verina kely ihany amin'ny justice teo. Versika indray verset 1 Jean chapitre 3 verset 7. Connaissance justice zay zany le po anankiroa zay dia verina kely amin'ny justice. 1 Jean chapitre 3 verset 7.
Jauna voalohany toko fahatelo andian'ny fafito. 1 Jean chapitre 3 verset 7 épître à Jean dans le faran'ny Baiboly. Zay tsara ny tenin'Andriamanitra 1 Jean chapitre 3 verset 7. Fakina le fahita anaran'i Jesosy. Petits enfants, que l'homme ne vous trompe. Celui qui pratique la droiture est droit, quoi, comme lui-même est droit. Amen. Andriamanitra aussi des droits, et celui qui pratique la droiture est droit. Et nous avons manompo Andriamanitra droit, coupe miena koa anatin'ny droiture. Zay, marina tsotra be ny tenin'Andriamanitra tsy zavatra mila takanina lavitra be io. Andriamanitra droit, raha zanany ianao mitovy aminy, ianao manaradia azy, mila droit koa ianao eo amin'ny fiainany rehetra. Vakitsika ihany, Apocalypse chapitre 22 verset 11. Apocalypse chapitre 22 verset 11. Zay ilay niteneniko hoe mila mitombo foana. Tsy hoe koa efa miteny hoe za efa droit pasterana. Fa mikatsaha foana mbola droit, zay ny tena mpanompon'Andriamanitra teo hoe tratrara perfection. Tratrara perfection tahakan'i Jesosy. Éphésiens chapitre 4 verset 11. À la stature parfaite de Christ, zay ny tanjon'i Jesosy antsika tsirairay avy. Apocalypse chapitre 22 verset 11. C'est le tsara, mazava be ny tenin'Andriamanitra. Apocalypse chapitre 22 verset 11. Celui qui est injuste, laisse-le être encore injuste. Et celui qui est répugnant, laisse-le être répugnant encore. Et celui qui est droit, c'est le tsara, voilà, on fait rien de droit, laisse-le être droit encore. En version celui qui est juste aux yeux, oh comme voilà, il prend beaucoup sur les tout en justice. Ça, ils ont versé à. Alors, en demandant quoi ça ne s'y il t'a pas fait droit, lui il fait ça, il fait droit. Femme 400 fois dans le droit, c'est la perfection. Ça, il est dit. Soit femme suffire, ça, il tenait qu'on est, ça me suffire, ça me fait un femme manana fois, il est ouais, tout voit, ta terre est en perfection. Alors, tu pour nous l'homme stagne, tu pour nous l'homme tuer ça. Ça, ma pépéta, Zoyan ma pépéta, nous le drap que tu as oublié. Ça, tu m'as dit, il a magnété ta fois dans la famille comme un démarche. Un royaume de Dieu illimité, voilà, mystère caché, que de Dieu, on a fa nietaeta ao anatinao mitady an'ireny sikatsika an'ireny en fonction zay koa ny grâce à délivrer amin'ny fiainanao. Amen. Ka zay ny tena malaky dia mazava be celui qui est juste ozy oka izy mbola juste ihany. Ianao zany mijoro tanteraka foana amin'ny famarinana naiza toerana zay alehanao. Zay nge mampafahazavantsika n'izao tontolo zao e. N'izao tontolo zao tompoko olona ténèbre. Zay ny teny Baiboly. Le monde c'est ténèbre. Miaina amin'ny tsy famarinana, miaina amin'ny fikafika, miaina amin'ny transgression maro samihafa. Fa ianao mihitsy ilay lumière tian'Andriamanitra ijoro hoe misy zavatra fanaon'ny olona ianao tsy manao an'ilay izy satria manana crainte de Dieu ianao. Dia zay marino, zay ilay fofopofon'ny Kristy, bon odeur de Christ miha-many avy aminao manintona ny olona avy eo hitady an'Andriamanitra. Fa ny mahavoan'ilay izy indray kristiana ohatran'ny olona zao tontolo zao ihany dia tsy hita ilay manavaka azy hoe kristiana isa olona du monde satria tsy miha-many avy ao aminy le lumière. Nanao mily tsika tena mijoro tanteraka. Tenenina kely tsy misy compromis miaraka amin'Andriamanitra hoe fa tena rehefa droit dia tena droit tsara fa tsy hoe droit ihany fa droit 80% fa bon 20% mba manao ambany mba misy zavatra tolérena kely non rehefa tena 100% tompoko dia tena 100%. Amin'ny toerana zay isanao amin'ny zavatra zay tena zavatra zay tenen'ny vavanao tenena foana vérité. Andriamanitra dia tsy tena ala mihitsy mensonge ary satana tompoko dia reninaingy le diable et le père du mensonge. Ianao zany tenena foana famarinana ny vavanao io. Amen. Fa Andriamanitra tsy afaka hicautionner anao mihitsy raha mbola misy mainga, raha mbola misy zavatra tsy mety eo amin'ny fiainanao. Amen. Kizatsika ihany. Vakitsika indray 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Deux Corinthiens chapitre 5 verset 21. Bible momba an'i Jesosy io 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Zany tena hoe Jesosy dia olona succès foana tamin'ny pèlerinage terrestre. Olona succès foana izy, naomby foana izy tamin'ny vakazy nataony. Ary ilay izy tsy tonga par hasard fa zao ny secret-n'i Jesosy. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Jesosy dia tsy najozo izy amin'ny teny frantsay. Car celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait être pécheur pour nous, afin que nous devenions la droiture de Dieu en lui. Zao tiako tenenina amio, Jesosy tompony dia olona tsy nanota mihitsy izy. Jesosy tsy nanao péché na dia lainga ray any, rien de tout ça. Natao ota izy fa tsy nanota. Le zay Jesosy tena tsy nanota zay mihitsy lasa illimité tompoko grâce de Dieu teo amin'ny fiainana.
dia zay nampatonga an' Jesosy naza faveur de Dieu foana teo amin'ny fiainana zay ilay izy satria Jesosy tsy nanota mihitsy juste foana izy teo amin'ny fiainana dia lasa illimité ny grâce teo amin'ny fiainana dia ozy izy Jesosy any Jean 8 chapitre 29 hoe tsy namela reny izy ny ray satria manao zay sitra mandrakariva zany hoe créer atmosphère propice en présence de Dieu Jesosy dia faveur divine sy grâce niasa teo amin'ny fiainana foana zay leny zay dikany verset hoe tsy namela reny ny ray satria nanao zay sitrany mandrakariva inona ilay sitra mandrakariva toe-posy toe-panahy araka an'Andriamanitra Jesosy droit Jesosy juste Jesosy intègre Jesosy tena obéissance totale à la volonté de Dieu jereo tsara Andriamanitra tsy mitena ny verset iny hoe za tsy anaka zao ngely izy afaka mitena Andriamanitra amin'ny Jesosy hoe za tsy abandonné amin'ny Jesosy satria zanako malalako iny afaka hitena izay misy Jesosy i Andriamanitra matsany Jesosy fa tsy zay tenin'Andriamanitra hoe za ozy izy tsy ala amin'ny Jesosy mihitsy satria Jesosy manao zay tiako mandrakariva tanareo tsy resaka sentiment zany le izy zay nefa nianantsika tamin'ny école de mystère teo fa resaka obéissance amin'ny totale envers Dieu hitanao izy resaka toe-po ao anaty le izy Jesosy tsy nanota illimité ny grâce de Dieu tao amin'ny fiainana na ho foana izy tao amin'ny succès ministère ianao koa raha taigaina fiainao ohatr'izany ary possible amin'ny fiainana tahaka an'i Jesosy satria ozy ny tena Andriamanitra hoe oka nareo tanteraka tahaka ny fatanterana zava-mandrandro mianahy fotsiny ohatran'i Jesosy tout disciple accompli et comme son maître efa ampianarantsika foana zany anatin'ny école de ministère dia midozy koa Jesosy hoe mbola hanao asa lehibe mihoatra lavitra ozy izy fa mineo azy le toe-po e ozy izy tsika hoe anatin'ny école de ministère tsika indray tahaka foana zavatra fa le zavatra pitsipitsy indray mbola tsy mihentsika n'Andriamanitra satria mbola fikirantsika le izy mbola tiatsika le izy le mbola fikafika kely le mbola tsy fahamarinana kely le mbola laingalainga kely tenenina kely hoe tsisy laingalainga kely zany hoe rehefa lainga dia lainga dia vorony raha ny lainga ary ny lainga dia alan'Andriamanitra mihitsy io zany tsisy resaka hoe petit péché ou grand péché zany petit na péché mignon koa efa nampianarantsika ohatran'ny olona miasasiny amolona ihany na olona manday mitovy ihany zany izy ohatran'Andriamanitra samy péché ianao dia alana ianao fa tandremy tsara foana zay ny toe-po zay fa tonga atsika foana hoe Andriamanitra no manamboatra atsika à l'intérieur zay vao maika izy ampiasa atsika ny olona be dia be vao mifono taigo ampiasao Andriamanitra amina miracle et tout et tout nefa ny ao à l'intérieur tsy voaforo akory dia lasa maninona nefa zay tsy mitondra soahaniny zay zavatra io lasa mitondra orgueil azy ary mahavery azy mihitsy satria mety misy zavatra mbola tsy réglé mihitsy intérieurement nefa nisy fahafotsiny hoe ampiasan'Andriamanitra amin'ny onction ohatra dia zay misy be dia be olona ampiasan'Andriamanitra amin'ny miracle ireny tonga any amin'ny enfer pasteur be dia be ohatrany satria l'onction miasa foana rehefa Andriamanitra amin'ny onction mamaly amin'ny fotoana iny fa le toe-po à l'intérieur mbola misy zavatra hoe tsy mety mety hoe mbola misy péché iny zao tsy réglé mihitsy tamin'le pérénage le olona Andriamanitra tetỳ an-tany dia nefa n'Andriamanitra efa miteny azy foana fa tsy mety izy dia iny navery azy na dia mpanompon'Andriamanitra izy hitanao mila mitanjontsika rehefa miaraka an'Andriamanitra fa toe-po foana ny tadiavina satria ozy izy nahita olona araka mifoka ao izy tao amin'ny valofo Davida dia zay no ankasitrahana amen manana antsika n'izay zavatra foana hoe droit juste intègre efa miaraka amin'Andriamanitra toy antsika vakintsika Matthieu chapitre 5 verset 6 teny ampeo misy resaka etaeta koa le izy Matthieu chapitre 5 verset 6 Alléluia Matthieu chapitre 5 verset 6 sambatra ny nona tsy mangetaka ny fahamarinana fa izy mivokisany amen ny olona tsy mangetaka justique toka dia tsy vokisany inona zay manana zavabe ny ten'Andriamanitra ny olona tsy mangeta justice dia azavana tena mihitsy ivokisany mivoka-tsy mitany na niny bénédiction avy éternelle fa mila mangeta entanao mila tianao mihitsy zany izy za tena taingo Andriamanitra satria zay tianao za te hanompo anao zanakao tiako nanao plaisir anao ny fiainako isan'andro tiako mba agréable anao mba mijery amin'ny fiainako anao dia afaka mitenitra an'i Jesosy ianao eto amin'ny fiainako hoe tsy avela kriera ianao satria manino satria manao zay sitrako mandrakariva za mahita anaran'i Jesosy fa ianao koa zay zay androany anaran'i Jesosy amen manana hoe soif de la justice izy zany raha misy zavatra zany atao etaeta koa de justice matoa misy prière béatitude en Matthieu chapitre 5 matoa Jesosy mitenan'io dia misy zavatra misy fahamarina misy zavatra takina zany anatiny hoe manana soif de justice satria maninona zao nge ny olona am'izao hitantsika zao fa misy teny olona tena fa tsy zavatra mandeha aminao nitsony zao ikena daholo ny homosexualité ikena daholo ny zavatra zay tena abomination devant l'éternel zao dia Andriamanitra olona mitady ao ohatran'ny Daniel
mijoro hoe tena mijoro hatramin'ny farany amin'ny sitrapony hoe zanika kristianina. Dia jereo tsara mahafinaritra foana tantara Daniela sy ny namany resadaka sy misaka sy Abednego. Olona anankitelo mitondra réveil tao Babilôny. Tsy olona amin'Amelia akory fa olona telo mijoro tamin'ny tempo takian'Andriamanitra lasa kristiana ray manontolo Babilôny nefa ny tena firenena en abomination totale devant Dieu Babilôny satria nanino nanana fatahorana an'Andriamanitra Daniela sy ny akamana. Inona verdict ozy ny leroa Nabucodonosor hoe tsy maintsy mandoalika daholo ny citoyen rehetra de Babilôny ny constatue nanao daholo ny olona rehetra satria natahotra sao manino tapahana ny etelo fa ozy Daniela zay tsy hanao an'izany ozy izy. Andriamanitra tokana ihany nandolianay dia nanino ok ozy Babilôny andao nareo atsika anaty laforo ataoko mampaibe ny hafa dia ina le gloire de Dieu ny sitrana natsipy tokoa Daniela sy ny akamany fa rehefa vakinareo tsara Daniela chapitre 3 tsy maika amin'ny akanjony ozy izy ary tsy nisy fofona akory centre alleluia zay ny faveur divine satria mijoro Daniela sy ny akamany ny tamin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka tao amin'ny firenena en abomination totale devant Dieu. Dia nanino tsy ninanao évangélisation akory tompoko Daniel tsy nanao raidy miracle akory izy fa ny tempony nijorony nakiva amin'ny Babilôny ray manontolo. Dia zay mba tonga ten'Andriamanitra miteny hoe zao rehetra ao sy nitady manifestation ny zanak'Andriamanitra. Ianao mila maneho an'izy amin'ny tempo sy amin'ny toe-panahy anananao mijoro tanteraka amin'ny sitraponao fa l'izy tsy se manifester mihitsy amin'ny fiainanao mbola tonga amin'ny fiainana zao tontolo zao ihany. Dia zao tontolo zao tena ohatra milaza kristianina rehetra ozy fa ohatra amin'ny fiainana ohatra mitovy nenay ihany ohatra tsy hitako koa ny différence zay zavatra ny fiaina tsy mety zay ka tokony mampiavaka ianao tokony misy zavatra mampiavaka anao foana zany fa rehefa mijoro ianao dia manino miseho aminao lumière de Dieu. Amen. Io zany ten'Andriamanitra hoe lève-toi et brille. Zay zao efa navembe antsika tanatin'ny fampiarana tatoa lève-toi et brille. Mba mibrive amin'izay no tena zay misy anao hoe Andriamanitra itehany ao anao izy fa ianao misy mbola tsy manaiky monono incrédulité mbola tsy mahay mbola tsy tanteraka ao anatinao zany le tena hoe anateraka amin'ny volonté parfaite de Dieu dia mbola mihoatrohatra eo foana ianao. Dia raha mbola zay dia mbola mihoatrohatra eo foana koa grâce de Dieu aminao dia mbola mihoatrohatra koa ny fitahina. Dia ianao fahalininy hoe embouteillage foana ny fitahina fa ianao tsy miainga akory tsy mbola tsisy bouchon akory le izy fa tsy miainga mihitsy le izy dia ianao fahaly fotsiny mila mihiriny tsisy amboty akory le izy satria manino ianao tsy délivrenao le zavatra zay takian'Andriamanitra. Androany tena mangiavana raha Jesosy rehefa mampianatra Andriamanitra amin'ny tempo hoe miala amin'izay tsy tiako dia miala fotsiny le izy ataovy zay tiako dia atao fotsiny le izy fa zay zavatra zay menino fisino ampitombo ny grâce de Dieu eo amin'ny fiainanao. Amen. Fizatsika ihany Proverbe chapitre 13 verset 15 resaka mbola grâce divine ihany. Proverbe chapitre 13 verset 15 Proverbe chapitre 13 verset 15 c'est mbola resaka faveur ihany. Le bon sens apporte la faveur mais le chemin du transgresseur est dur. Mazava be ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny gasy. Proverbe chapitre 13 verset 15 ny fahendrena tsara dia ahozopity na fa ataontsika koa hoe mahita fititsika rehefa manana fahendrena tsara fa sarotry ny lalana fa sarotry ny lalam-pivadika. Lalam-pivadika zany olona tsy mandeha amin'ny famarinana, olona be fitafitaka, olona be laingalainga, olona tsy madio, olona zay le tsy marina ny zavatra zay ataony. Zay fa ny larasinina ny grâce amin'ny fiainan'olombelona zany larasy de justice anisany. Rehefa mandeha amin'ny justice ianao dia mitombo ny grâce de Dieu amin'ny fiainanao. Anisany zay. Anisany grâce, anisany justice, anisany daholo zany. Amen. Nao tsantsika vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Proverbe chapitre 11 verset 27. Proverbe chapitre 11 verset 27. Proverbe chapitre 11 verset 27. Celui qui recherche diligemment le bien s'attire la faveur. C'est rien. C'est olona mitady ny famarinana dia misatiry amin'ny mihitsy ny faveur divine. Zay tena hoe mila mangetaheta koa amin'ny famarinana. Mila tia mihitsy mitady amin'ny famarinana ary tsy vitany hoe tia fotsy mitady fa mila tia koa mandeha amin'ny famarinana. Celui qui cherche le bien trouve la faveur. Amen. Tianao hoe ny faveur'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao dia davo foana amin'ny famarinana amin'ny toerana ilay zay alehanao. Amen. Mais le malheureuse arrivera à ceux qui le cherchent. C'est bon. Ratsy zany tonga misy olona koa zany matonga ten'Andriamanitra mitendany io
dia misy olona tia ratsy zany tia foana mandainga tia foana mandeha tsy famarinana tia foana be fitafitaka tia foana mandeha à l'encontre la volonté de Dieu dia ozy n'Andriamanitra hoe ny olona ohatrany dia azagava izy fa le malina misabatra amin'ny fiainany ireny satria izay ny tia dia izay mahatonga ten'Andriamanitra miteny hoe zay afafinao ihany mijinjainao si tu afafinao bien dia tonga aminao koa ny tena bien tena tsara indrindra fa rehefa mamafy malina ianao dia azagaga raha tonga aminao malina ao sarantsika zay mandehana ny justice joroa tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba intègre tsara fa raha anatin'izany toepo zany manino kasihan'Andriamanitra ny fiainanao amen izantsika any resaka zany tsika facteur resaka hoe grâce zany dia resaka hoe justice sy connaissance rehefa secret koa anatin'ny prospérité zay nanomboantsika ny fampianarana hoe faveur de Dieu fahasoavan'Andriamanitra natozao antsika zany hoe ianao tsy zao tsika nanaraka tsara fotoana resaka foantsika fanatrian'Andriamanitra ianao tompo raha tsisy fanatrian'Andriamanitra amin'ny zava-izay ataonao aza manantena mihitsy ny aomby tsy possible mihitsy zany tsy possible mihitsy ianao raha tsy miantso raha tsy miaraka raha tsy manana assurance ianao hoe miaraka aminao Andriamanitra amin'ny zavatra izay takinao donc izy antsika amin'ny verset psaume chapitre 127 verset 1 à Dieu psaume chapitre 127 psaume chapitre 127 verset 1 à 2 efa itsaratsika tsara io verset io psaume chapitre 127 verset 1 à 2 akina anarany Jesosy si le Seigneur ne bâtit la maison ceux qui le bâtissent travaillent en vain amen be dia be ny olona tamin'ny école de prospérité iamo any teny hoe bien sûr mila miasa tsika mila tsy kamitsika satria Andriamanitra tsy miasa miaraka amin'ny kamo fa misy kosa zavatra takin'Andriamanitra misy zany zavatra tokony ataontsika misy paravaky amintsika foana dia manao aminy Andriamanitra fa be dia be ny olona mifofoka izy mise batra amina zavatra anankiray miezaka izy miasa be izy fa tsy miaraka izy amin'ny présence de Dieu tsy miaraka izy amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy miankina izy amin'ny Dieu dia reny le olona tia miteny an'Andriamanitra hoe celui qui bâtisse izy bâtisse en vain fotsiny hoe vainina fotsiny ny fiainana ohatra hoe misasaka be eny any izy ohatra hoe mitady foana manao business foana fa tsy mahomby mihitsy le izy satria tsy miaraka aminy amin'ny présence de Dieu mazava be ny ten'Andriamanitra si l'Éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent ozy izy travaille en vain ianao zany aloha manao zavatra aloha manao projet angatao foana ny directive an'Andriamanitra mety ve tia Andriamanitra tia direction tia ve tokony izorako sa tia direction tia éclaireo Andriamanitra fantatry fa raha ny intelligence sy ny connaissance fantatry fa maninona sy ny sens fantatry fa tsy ampahomby anao mihitsy zay fa rehefa lalanao sy rehefa directive aminao dia ampahomby anao zany mivavaka tokony atao aloha manao zavatra fa misy ny olona mianatra sika zao moa fa tête baissée ny tête baissée mahafinaritra be le izy hoe tête baissée zany tonga dia tsy miozomozo mihitsy anao fa tonga dia mandeha foana fotsiny hoe ninina épreuve ninina Goliath eo dia tafita foana fa amin'ity prospérité misy koa toepoana tête baissée tsy mety le hoe tête baissée tsy mety rehefa manao zavatra tonga dia ataoko fotsiny fa za tsy mila n'Andriamanitra zany satria za intelligent be za manambola be dia tsy maintsy tafavoaka misy koa zay toepogenre tête baissée zay tsy mety rehefa amin'ny école de prospérité rehefa amin'ity contexte karaha ity ka tsika mila manana dépendance foana amin'io Andriamanitra io David tompoko tena olona miarimiary David tena olona amina milie mihitsy soldat David tena olona super entraîné fa nafinaritra amin'ny David tsy miankina tamin'izay izy fa ozy izy matsa n'Andriamanitra anafika ao izy amin'ny Filistine dia ozy izy Andriamanitra anafika avy eo sa tsy anafika jereka le dépendance satria tia David azona assurance mihitsy hoe cautionné n'Andriamanitra ve ty zavatra ataoko ty sa tsy cautionné n'Andriamanitra zay mahatonga niantso azy nanontany n'Andriamanitra fa David ange afaka nyteny hoe za ke manarmé ny armé en 20 millions ny armé ny Filistine 600 000 raha resaka nombre zany resiko ny Filistine fa tsy miankina tamin'izay David tompoko fa ozy izy miandohaniko izy Andriamanitra mety ve raha takeky ny Filistine io izy Andriamanitra hoe mety koa fa zany ampandresy anao zay toepo zay tena tian'Andriamanitra mihitsy zay hoe dépendance vis-à-vis anazy zay rehefa manao zavatra resinote l'ennemi du succès autodépendance rehefa miefitra ianao hoe ianao zany tsy mila n'Andriamanitra amin'ny zavatra zay ataonao tsy succès anao fa échec ny tratranao zay zavatra zay manana foana an'izay hoe tsy vita ty raha tsy ho Andriamanitra tsy vita ty raha tsy misy directive avy amin'Andriamanitra tsy vita ty raha tsy misy tana mahen'Andriamanitra miasa eto amin'ny fiainako
Ianao sa mila dépendance, dépendant foana, dépendant foana amin'ny zavatra kely, amin'ny zavatra lehibe, mila miakina foana amin'Andriamanitra. Dia izay rehefa joroana efa velona aminareo foana hoe izay namiditra ascenseur dia anay dia mametra tanana amin'ny bouton io hoe ty ascenseur ty indray androany dia tsy bloqué zany amin'anazy satria manino miantso an'Andriamanitra zay hiaro anay fa tsy hoe ny olona rehetra mandeha amin'io dia tsy mananona tsy indray mandeha foana isan'andro e. Izay zavatra hoe tena mila délivrer sy développenao satria manino tia mba ahafantaranao mihitsy hoe tsy mitsinona ny fiainanao raha tsy eo Andriamanitra ary izy manomboka ny zavatra kely ohatrohatrotro zany tsy hoe zany fotsiny a fa na manao zavatra na tsy voatery manao zavatra be na projet be fa nandeha hivoaka ny trano fotsiny aretsena dia iny koa nefa natononao anay rehefa metsena zay tonga dia mivavaka hoe Jesosy ao zavatra izay hitanay any a dia tonga dia fantatra hoe fa mahatsara anay nahita fity izahay mora mividin-javatra amen ohatrany mivavaka tao zany natao hoe dépendre amin'Andriamanitra fa le izy exercice le izy teneny akaikinao exercice le izy hoe mbola tsy hoe tanteraka fa mahafinaritra rehefa mianatra dia mitombo dia hitanao hoe le voninahit'Andriamanitra amin'izao tsikelikely fa izay le dépendance izay mihitsy takian'Andriamanitra hoe tianao hoe tena miankohaka eo amin'ny foana satria fantatra hoe rainao izy. Dia donc hijerika tamin'olona anankiray tsy ilay tena mety mahafantatsika tsara tantara-mpanjaka Oziasy. De Chronique chapitre 26 izay olona tena tain'Andriamanitra be mihitsy fa rehefa niselevé fomba hoe tsy mila nantsona Andriamanitra dia nataky izay koa ny échec teo amin'ny fiainana. De Chronique chapitre 26 De Chronique chapitre 26 c'est ça, hein? De Chronique chapitre 26 manomboka verset 3 bakiko rehefa hita anarana Jesosy. De Chronique chapitre 26 manomboka verset 3 amin'ny anaran'i Jesosy. Usaïe était âgé de 16 ans quand il commença à régner. Il régna 52 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Jécolia de Jérusalem. Dia jereo amin'izay verset 4 mitovy amin'ny fampianarana sy miverina ny fampianarana voalohany teo. Et il fit ce qui était droit. Indray mbola miverina ihany justice ny droiture. Et il fit ce qui était droit à la vue du Seigneur selon tout ce qu'avait fait Amazia son père. Et jereo amin'izay verset 5. Verset 5. Et il rechercha Dieu pendant les jours de Zécharia, qui avait de la compréhension dans les visions de Dieu. Et en si longtemps qu'il chercha le Seigneur, Dieu le fit prospérer. Amen. Io le teneniko teo hoe mila mitady, mila mietaeta, mila mikatsika foana ny famarinan'Andriamanitra. Hoe aussi longtemps que mitady dia nahita Andriamanitra izy. Prospérer mihitsy ny tena ampiasain'ny ten'Andriamanitra. Dieu le fit prospérer aussi longtemps qu'il chercha la face de Dieu. Dia jereva amin'izay toepoza dia mpanjaka Oziasy droit justice teto niny tady an'Andriamanitra. Dia tsy vakitsika rehetra fa eo dia rehefa vakitsika devoir de maison fa nisy niady nisy nanafika ny ennemi fa tamin'ny fomba sy takatra ny saina dia nampandesen'Andriamanitra tamin'ny ennemi foana mpanjaka Oziasy. Nasa nandesy izy nasa nady soldat amina millière le adversaire tsy nampanino zany fa tsy niady akory zareo fa tonga dia Andriamanitra fotsiny tonga dia namono adversaire satria niaina tamin'ny grâce divine Oziasy. Dia manina tonga le grâce satria droit Oziasy. Fa asika tsara verina tsara zay le lesina. Dia nampalahelo an'ity tantara ity tena mampalahelo mihitsy tena mampalahelo satria une fois amin'izay s'est levé amin'izay cœur-ny Oziasy. Vakio tsara io tantarany de Chronique chapitre 26 io tonga amin'izay fotoana ozy amin'izay Oziasy hoe tsy mila n'Andriamanitra ntsony fa za zao niara-miaika fa 1 million. Za zao manaiky ana daholo ny généraux sy ny colonel rehetra. Ny peuple vao mijory any fotsiny ozy Oziasy ny peuple vao mijory fotsiny dia manino mandoarika tanatreany daholo satria efa malaza efa enjana be ny réputation tena nampalahelo amin'io zavatra io fa voananana an'izay toepo zay Oziasy zay ilay teneniko ianao hoe tsy niankina tamin'Andriamanitra ntsony izy fa niankina tamin'ny fahaizany sy ny armeny sy ny intelligence sy ny olona teo akaikiny sy ny fananana rehetrarehetra. Tsy hamaky le farany fa mampalahelo be fa farany totale Oziasy tena renie total amin'izao izy nanao fomba tsy fanao mihitsy izy. Lasa zavatra tokony ataony prêtre atao anatin'ny hôtel lasa izy indray nanino nandrehatra ny labozia tao nefa zany tena tokony prêtre foana no manao an'izany zavatra zany. Lasa mamofady abomination mihitsy zany satria niako izy hoe za mpanjaka za manaiky ana daholo ny zavatra rehetra za toa zany afaka manino mampirehetra labozia anaty hôtel nefa n'izany zavatra zany réservé ho an'ny prêtre sy ho an'ny levita tamin'izany andro zany. Dia nanino misy rebelle total contre Dieu mihitsy izy se rebelle total contre Dieu mihitsy mpanjaka Oziasy dia nanino ny sehony
lasa chute tanteraka izy nefa tany ambombo be satria tsy miasa teo amin'ntsony ny présence de Dieu. Hitanao izy mampanahibe an'ity tantara ty efa mba nahita ihany les mains de Dieu niasa teo amin'ny fiainany fa nanino noho ny orgueil noho ny cœur ny s'est levé ho fiten'Andriamanitra noho ny hoe za efa mahavita azy fa tsy fian'Andriamanitra ntsony dia manino miala taminy amin'izay présence de Dieu dia nanino efa miala présence de Dieu lasa échec lasa maty tanteraka amin'ny aretina mihitsy ary Osias rehefa tsisika tsara ny tantara maty maladie izy tsy nitady n'Andriamanitra ntsony izy fa tena hoe rebelle totale zany jusqu'à la fin tena mampanahibe mihitsy ny tantaran'ny Osias asika tsara zavatra dia io koa mila toe-po tokoa mila tandremany zanak'Andriamanitra be dia be mihitsy ny orgueil tompoko raha vao tsy mila mitandrina dia mora miakatra kely mihitsy io ny tsy voatery ohatran'io Osias io any efa manary lehibe zavatra be dia be fa amina zavatra kely fotsiny ary dia mila mitandrina foana tsika hoe que c'est la grâce de Dieu que matoa ohatr'izao amen zay ke mampatonga antsika rehefa mijobabolombelona dia miteny hoe voninahitran'Andriamanitra fa toy izao ny fiainako tsy hoe fombafomba le izy fa iainanao tsara mihitsy le izy tsapanao tsara anaty hoe voninahitran'Andriamanitra fa zao c'est en fiainako tonga dia mametraka zany anao hatrany am-boalohany hoe c'est Dieu qui est venu dans ma vie fa tsy hoe zany tena hitsana be na zany tena hoe gospel be na dia fantatra fa gospel be no amen fa le grâce de Dieu tompoko miasa aminao no mampahomby anao ary mampavesy anao amen 1 Samuel chapitre 2 verset 9 resaka an'izay ihany 1 Samuel chapitre 2 verset 9 1 Samuel chapitre 2 verset 9 vakiny rehefa hita anaran'i Jesosy il gardera les pieds de ses saints et les méchants se tairont dans les ténèbres des versets tapany faharoa car l'homme ne prévaudra pas par la force tsy amikely tsy ampatanjahana ozy izy fa maninony fa tana mahen'Andriamanitra ozy mampandresy dia miverina koa amin'ny Zakaria 4:6 tsara io Samuel be tsy amikely tsy ampatanjahana fa mielina Jehova amen manana foana tsika n'izay dépendance zay sy miakina amin'Andriamanitra foana ary io tsy mila miainga amin'ny zavatra kely hoe zay mahatonga mpamon'Andriamanitra mijobabolombelona hoe na dia na chocolat carré ray ary izy dia vitany foana na nomezam-boninahitra azy satria fantany tena fampahita fitiava amin'Andriamanitra fa ianao tompo tsy vita mihitsy ianao ny reconnaître Dieu amina zavatra anankiray na hoe zavatra kely anankiray anananao ary tsy vitanao misaotra azy tsy vitanao mireconnaître hoe tena Andriamanitra nameanao an'ity asika tsara zay fiaina de reconnaissance fiaina d'action de grâce zay zavatra hoe atao foana tsy hoe dépendance foana miaraka amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay atao amen itsika any tena atao hoe misy zavatra toe-po sy toe-panahy takian'Andriamanitra 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 to ihany tsika noteo tsara amin'ny verset jereo tsara fa le izy mampahomby dia resaka toe-po prospérité dia resaka toe-po attitude ary sy toetra ananao anaty le izy 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 reste notre état de cœur anankiray afin menao porter présence de Dieu afin de manifester afin de présence de Dieu manifester be koatra amin'ny fiainanao dia 1 Thessaloniciens 5 verset 18 amin'ny araleran'i Jesosy en toute chose remerciez car telle la volonté de Dieu en Christ Jésus à votre égard amen misaora ozy amin'ny zavatra rehetra zay tena teo foana hoe azalana foana amin'ny fotoana monomonina ny zavatra zay miseho fa manana foana fotoana reconnaissance amin'Andriamanitra raha fotoana zay monomoninao ny avadikanao action de grâce zany tena fa mitenanao efa mihoatra lavitra no zay misy an'izay fa le izy mbola bloqué satria mbola misy an'izay le izy fa manana foana zay reconnaissance misaora amin'ny zavatra rehetra na amin'ny zavatra zay le tsy araka ny rehetraretinao dia misaora foana n'Andriamanitra satria be dia be ny olona tena ingratitude mihitsy amin'Andriamanitra satria jamba loatra izy ny amin'ny zavatra hita maso zay ny anampianarantsika teo tsika indraindray le problème actuel io foana dia miavitsika hoe tsy ao Andriamanitra aiza mihitsy ary le Andriamanitra vavaka ty tao tsy miasa mihitsy nefa tsy tsarontsika akory hoe zavatra zay efa nataony tamin'ny fiainantsika teo aloha hatramin'izay ny place misy atsika hatramin'izay hatramin'izao par rapport an'izay tsy tsarontsika akory efa plan de Dieu daholo zany fa ny atsika focaliser amin'le hoe tsy ty zavatra ty aiza ihany le mbola mitadavy dia manino lasa sika murmurer dia lasa sika manino se mettre lasa militer n'Andriamanitra zay zavatra hoe tena fadioly ty zavatra iray mila manana style de vie tsika propice ny présence de Dieu tsika ozy mbolan'Andriamanitra tefa manana présence de Dieu fa ny degré en manifestation présence de Dieu io dia miarakaraka koa ny degré fifandraisanao amin'Andriamanitra fruit de l'esprit amin'ny olona tsiraray avy tsy mitovy
plianao fandray amin'ny source pour hoe voaka ny source tsy manifester be koa amin'ny fiainanao any la différence le fiasan'le grâce divine amin'ny fiainan'olombelona anankiray ka manana foana fisaorana sy action de grâce exemple anankiroa zao anaty baiboly tonga dia signe prospérité Jesosy mofo dimy tsy azan-drano roa Jean chapitre 6 verset 11 Jean chapitre 6 verset 11 vakitsika anaran'i Jesosy tsy mivavakoly tsy soasy fisaorana anankiray fotsiny teneniny dia mitranga ny miracle Jean chapitre 6 verset 11 Jean chapitre 6 verset 11 vakina anaran'i Jesosy. Et Jésus prit le pain et après qu'il a remercié, notre grâce à demande, il les distribua aux disciples. Et les disciples à ceux qui étaient assis et de même pour les poissons, autant qu'ils en voulaient. C'est ça, hein? Au moment où Jésus se saute, c'est pour se multiplier les mouftis, ça s'entend tout. C'est tout dans l'action de grâce. C'est que nous sommes nous yang piena nous, nous sommes nous avons fait fanana nous, nous sommes nous avons fait la tiana nous, nous sommes nous. Dia finoana iny na dia tsy hitanao androana ilay izy afaka amin'Andriamanitra anao napitso zay no takila aminao fa tsy hoe aiza ihany a Paulina ihany sasatra miany foana manjary Joseph da foana ny irainao hoe sasatra miany foana iny soa fotsiny Andriamanitra dia ho avy ilay izy dia rao izy lona zay izy dia rao foana mifaly manakariva mitoko zany averbenina foana fa ilay izy raha dia tsy tona koa ilay vokatra amen ka misaora tompon'Andriamanitra na amin'ny zavatra izay tsy ananana na amin'ny zavatra tsy ananana fa rehefa hitan'Andriamanitra hoe ao anatinao zay tempo zay zany tenenao fa midélivrenanao foana ny fahasoavana rehetrarehetra amen exemple faharoa resaka miracle sy manifestation de grâce divine après amin'ny action de grâce tantara-dasa rosy Jean chapitre 11 verset 41 Jesosy ihany mbola nao an'ilay satria Jesosy koa tena nafatakarana an'ilay izy Jean chapitre 11 verset 41 aran'i Jesosy Jean chapitre 11 verset 41 c'est regny le peuple Jesosy le fatakarana anany les reconnaissances nanana vis-à-vis André. Jean chapitre 11 verset 41 il ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché et Jésus leva ses yeux au ciel et dit Père je te remercie de ce que tu m'as entendu c'est dire ça sotanao izy fa ianao raha dia efa minenana foana voananao nivavaka io Jesosy tonga dia natsona fotsiny Lazarus hoe mivoaka ao am-pasana dia minino tsisy manifestation mina incantation dia tamin'ny andron'ny Élie sy ny Baal hoe iantsony Andriamanitra zay nanao manifestation hoe tena se couper les veines mihitsy tsisy azany fa misaoka an'Andriamanitra fotsiny a satria hoe amalinao Andriamanitra ampinono dia manino voaka tanteraka tokoa Lazarus tao am-pasana mananana tompo amin'ny fiainanao mananana foana fisaorana mananao fiainana louange mananao fiainana fiderana mananao fiainana mifankasitrahan'Andriamanitra foana eo amin'ny fiainanao fa zao manko be dia be ny olona mitazona amertume mandehanday ao amin'ny fiainana misy foana ny olona tsy fantatra akory zay manjo azy dia monjomonjy izy dia tsy misy trouble ao anatiny reny tompoko na dia tsy mitena izy se révéler contre Dieu satria izy zany tsy faly amin'ny fiainana zay zavatra zay monomonina tompoko tsy voatery amin'ny vavy hoe tsy mety mihitsy amin'ny fiainana zao tsisy zavatra mahomby mihitsy fa ny attitude anao eny amin'ny tarehanao efa hitanao hoe tsy misy zavatra tsy milamina amin'ny fiainanao fa le izy aza miakina amin'izay ressenti zao mpanompon'Andriamanitra teo fa raisy ny tenan'Andriamanitra dia mijoroa amin'izay lazain'Andriamanitra dia manino faly mandrakariva fotsiny amin'ny tompony dia manino tana maherin'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao tsika zany tokony tsy ame raison mihitsy hoe ny se plaindre devant Dieu na manana zavatra na tsy manana zavatra ary zao eno tsara ty zavatra ty tsokony tsisy zavatra tsy hoe angatahantsika amin'ny Jesosy na dia mbaromena raha zavatra sy angatahantsika satria nino ny fiainan'ray manontolo mihitsy ary tsisy cadeau tena précieux loatra lavitra zany no efa nomeny antsika donc tsika tsy manana droit tsy hoe angatana zavatra hafa zany hoe zany dio tsy managatantsika fa ny reconnaissance mihitsy tiako teneny hoe efa nidélivernao fiaina mandrakizay mihitsy meny anao ampy anao zay donc zay fotsiny vita afaka reconnaissant anao ny fiainao fa ianao raha vao misy olona mbola fa misy materitra anao dia trouble anao tsy falifaly anao amertume anao dia reny izy ny baiboly manino c'est la racine de tous les maux izy reny zavatra reny dia reny tsy mampapropice mahitsy ny fanatrian'Andriamanitra ao anatinao tadio tsara fa ny esprit mila fruit izy mila joie izy mila paix izy zay tiany eto aminao fa rehefa tsy misy zay dia matory le en présence de Dieu aminao ao le izy fa tsy misy manifester le izy dia tsy misy les grâces de Dieu dia tsy misy le fahombiazana dia tsy misy le faveur divine fa ny olona matakatra an'izay zavatra hoe manifester an'izay izy eo amin'ny fiainana dia zay tiako tenana teo hoe Andriamanitra tena tsy mizaha tavan'olona izy fa ny différence an'izy any amin'ny tempo sy ny attitude an'ilay olona amen fa amin'ny ao azy zay takiny délivrer le tempo dia délivrer koa izy fa soavy amin'ny fiainanao amen fizatsika fiankina tanteraka amin'Andriamanitra Exode chapitre 33 verset 15 à 14
ary mifandraika tsara tamin'ny fanomboana tao tanjona tao resaka tantara Moïse sy ny zanak'Israely. Exode chapitre 33 verset 15 à 14. Exode chapitre 33 verset 15 le voatsika azy zay vao 14. Exode chapitre 33 verset 15. C'est au verset 14, Jésus. Et Moïse lui dit, si ta présence ne vient pas avec moi, alléluia, tu es en fait à Moïse, la tiara comme nous, une femme qui a demandé, si y est que ça, en du terme de l'Israélite, tu es ça, le dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Des farines de demande qu'ils ont verset 14. Et le Seigneur dit, ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. Amen. C'est ça le bis. Ozy Moïse zay dia tsy andeha mihitsy tsy hanao projet mihitsy tsy hetsika mihitsy ao toerana ity raha tsy manana assurance zay hoe miaraka aminay ianao fa rehefa fantatra hoe miaraka aminay ianao fantatray zany fa omby zay amin'ny zavatra zay alianay dia namaly azy Andriamanitra amin'ny verset 14 hoe mandehana tokoa amin'iny mahazona approbation tanao Moïse zanak'Israely fa omby anareo amen zay zao mbola fiankinana tanteraka amin'iny amin'ilay miaraka amin'Andriamanitra foana miaraka amin'ny hoe présence de Dieu ao anatinao amen. Tika verset tena teo mila manana fifaliantsika zao ny olona déprimé lava sy ny olona malaka lava aza mana tena mihitsy nahita bénédiction divine satria Andriamanitra tokoka Andriamanitra mikakakaka Andriamanitra tia me any amin'ny psaume chapitre 10 dia tena hoe le Dieu des cieux izy rigole izy zany olona Andriamanitra koa mifaly ka ny olona hoe chrétien misy déprimé lava na mijery ny endriny fotsiny ara dia hoe tout le fardeau du monde misy opposé amin'ny tenany dia plus tenao dia indray mampandimaianao manahirany le olona indray fa lisy tsy fatan'le olona ohatrany fa tsy micréé mihitsy izy atmosphère malaise ny présence de Dieu fa vao maty arany dia voly mifaly amin'ireny izy zay vao tonga atsika rehefa manana toe-podry reny raha vao tsy misy famelan-kely ka misy murmure ao anaty ohatrany tsy à l'aise pour rien pour je sais pas 6 raisons tsy tahinerinao hoe faly zany na ohatrany hoe lasa les joie tsy afaka ianao tompony aza approbation avec Dieu satria Dieu dia Dieu ny fifaliana tompoko dia ao misy izy Marcel Bongo zay je le réjouis aussi izy lasa manao niriny izy satria fatany tsara zay hoe fifaliana miaraka amin'Andriamanitra zay amen réjouissez-vous foana mifaly foana amin'Andriamanitra dia anao hoe confirmer antsika zay zavatra hoe Andriamanitra tia mitaka joie foana eo amin'izany Psaume chapitre 22 verset 3 Psaume chapitre 22 verset 3 zay no tonga atsika foana midera sy mankalaza ary manandraka an'Andriamanitra satria izao le izy rehefa milohe an'Andriamanitra ianao dia manino miattiré anao présence de Dieu amin'ny fiainanao zay izy miattiré anao présence de Dieu rehefa eo aminao présence de Dieu manana assurance zany fa ombanao izy amin'ny zavatra zay rehetra amen. Psaume chapitre 22 verset 3 efa haitsika tsara koa io verset io anaran'i Jesosy. Psaume chapitre 22 verset 3 kina rehefa hita toutefois tu es saint ô toi qui habites au milieu des louanges d'Israël amen. Mitoetra izy eo ambany amin'ino ambany fidéran'Israely ianao zany raha vao tsy midera dia aza mahena tena mihitsy nahita ny présence de Dieu amin'ny fiainanao zay ianao zany raha vao tsy ampy fiainana action de grâce louange amin'ny fiainanao dia bloqué koa prospérité eo amin'ny fiainanao zay teneny foana hoe aza mba murmure zany mihitsy tompo manana foana fifaliana manana foana joie amin'ny fiainanao satria ianao ihany bloqué en présence de Dieu rehefa manana amertume ianao sy rehefa manana zavatra tsy trouble ao anatinao azonao tsara dia zavatra ay be dia be manko ny olona vao fitaka amin'izay hoe ndeindray izy tena aiza ihany ilay tanamahin'Andriamanitra hoe tsy nefa mivavaka ihany izy fa tsy fantany fa le toe-pony le mbola monomonina lava tsy mety faly lava tsy mety makasitraka io lava io nefa io style de vie io mérité an'Andriamanitra mavely foana zay mo zay mérité an'Andriamanitra dia rehefa mérité an'Andriamanitra amin'ny fiainanao tsy miasa amin'ny fiainanao izy na dia tay aza izy tsy miasa satria tsy omenao azy dia zavatra zay takina amen mazava be Dieu siège au milieu des louanges d'Israël ka zao manana foana anao tompo fifaliana ao anaty aza mila mihitsy sakana io dia voly tompo dia mpangalatra dia voly dia mitady foana analy ny joie ao anatin'ny kristiana tsiraray avy satria fantany fa rehefa hiala ny joie miala ny présence de Dieu satria ny joie mitondra présence de Dieu amin'ny fiaina kristiana ka tsy hoe mety misy zavatra tsy mety eo amin'ny fiainanao fa io fotsiny heveranao tompo ohatra natao josafata reny louange midera dia manino résolu problème rehetra fa aza miakatra mihitsy aza manome mihitsy zany accès ho amin'ny voly eo amin'ny fiainanao zao koa ny zavatra ratsy aminay ianao rehefa tonga déprimé lava dia mame accès amin'ny voly ianao hipénétré tsikelikely foana izy dia anao zay tiana atao amin'ny fiainanao fa raha ianao raha vao anatin'izay tonga dia mijoro tapika
mandraindraiky natao hoe za tena tsy béni David mantsany amana ton âme béni l'Éternel dia manino tonga dia prendre conscience zany David hoe ny situation ty fantatra fa na zay zavatra zay hitako fantatra fa tena mampidéprimé fa ny Andriamanitra zay toko zay afaka manafaka zay le izy dia tonga dia nino lasa falo azy David amen ianao zany eny destiné anao tompo dia eny am-pelatananao miankina amin'ny toe-po sy ny attitude any ny attitude anao atongavanao any amin'ny tena avo indrindra fa rehefa tsy anananao zay dia anasy eo Paul koa ny fitahiny zay miandro eo foana Paul tsy tonga mihitsy izy fa meo azy aloha zavatra zay takiny anany zay teko hoe faly mandrakarivo zay dia tonga koa tonga angelabe koa Paul hitanao amen Philippiens chapitre 4 verset 4 l'izy ngefa fantatsika tsara fa avena amintsika foana le izy ary fiainana le izy fiainana isan'andro le izy Philippiens chapitre 4 verset 4 Philippiens chapitre 4 verset 4 réjouissez-vous toujours dans le Seigneur et je dis encore réjouissez-vous amen faly mandrakarivo izy amin'ny tomba mbola viany foana faly mandrakarivo 1 Thessaloniciens 5 verset 16 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 c'est ça tout mis sur le verset 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 réjouissez-vous toujours amen mazava dia misy ny tenin'Andriamanitra soyez toujours dans la joie ary joie io tompoka dia manino fiainana foana manino ao nino ao mikelin'Andriamanitra aka verset 1 tsika no teo tsara daholo psaume chapitre 16 verset 11 psaume chapitre 16 verset 11 no teo tsara fa le resaka momba ny joie rehetrarehetra psaume chapitre 16 verset 11 Amen Jésus, tu me feras connaître le chemin de la vie en ta présence, il y a plénitude de joie. Ça vous en rehefa misy joie eo amin'ny fiainanao dia misécuriser en présence de Dieu amin'ny fiainanao. Ny olona tsy joie tsy manana assurance eo amin'ny présence de Dieu. Satria joie ao anatin'ny joie hitan'Andriamanitra anatin'ny fonao zay no fotoan'Andriamanitra tonga amitahanao. Dia zay no teneniko hoe aza misy circonstance mihitsy ahafahanao mamonomonina eo amin'ny fiainanao na misy zavatra anananao na misy zavatra tsy anananao amin'ny sora azy fotsiny. Sora amin'izay fa ananana, sora amin'izay tsy ananana, dia ianao sakasitrao. Zay nge mampatonga ireny psaume reny, louez l'Éternel, rendez grâce à l'Éternel. David tena niaina mihitsy le izy, matoa tafavoaka ny rano. Fantany mihitsy le hoe macrée atmosphère mahafaly Andriamanitra. Dia manino tonga teo amin'ny foana koa ny approbation divine teo amin'ny fiainana. Amen. Manana izay joie zay foana amin'ny anaran'i Jesosy. Fizatsika any. Néhémie chapitre 8 verset 10. Inona koa mbola zavatra force azo avy anatin'ny joie. Néhémie chapitre 8 verset 10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Néhémie chapitre 8 verset 10. Allez manger ce qui est gras et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux pour qui rien n'est préparé, car ce jour est à notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car la joie du Seigneur est votre force. Amen. Et la joie de l'Éternel est ma force. 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 C'est le qui sont maintenant, oui. Mirage contexte spirituel. Ça tout quoi tu as créé présence divine en nous, ce faveur divine en nous. C'est le miracle ni épanance dans Colossiens chapitre 3. Il fait une atmosphère, créer nos mises en atmosphère. On va créer nos mises. Fa ny présence de Dieu amin'ny fiainanao dia miasa aminao faveur divine. Faveur koa ny olona rehefa mijery mitavana dia tonga dia ohatran'ny tsy te hijery azy fotsiny. Dia na ny olona tsy te hijery azy, vomaika Andriamanitra tsy te hijery azy. Satria Andriamanitra mahampanay loatra izanako ity. Inona ary tia manjo azy. Zany nge tena ta azy e, zany nge tiako izy ny ambininy e. Fa nefa izy manahery foana amin'ny fony, nefa izy misy amertume amin'ny fony, nefa izy tsy mety faly mihitsy amin'ny fiainana. Nefa zany tena hoe faly mandrakarivo. Dia ozy izy Néhémie hoe la joie de l'Éternel c'est ma force. Mon force koa avy amin'ny joie. Ianao raha vao déprimé na ny olona zao tontolo zany mahafantarana zany, tsy zavatra ianao raha déprimé tsy zavatra afaka ataonao zany. Maizina daholo ny ao anatinao, mipetra-potsiny eo ianao tsy sinina vitanao fa ao anatin'le dépression anao. Ianao zany tompoka raha vao tsisy joie dia kely ny force ao anatinao. Tsy ny prière sy ny jeûne fa ny joie tompoka mampitombo koa force ao anatinao. Taritsavy zay zavatra zay. Faly mandrakarivo anatin'ny tompo. Faly feno joie foana amin'ny fiainanao. Dia inona nefa rehefa misy joie anao dia ny ao intérieur anao mihitsy mifaly.
L'union intérieure nefa zarantsika foana le aminy matanjaka dia manino milasa manana mitraina manao zavatra rehetra tu vois les choses manino amin'ny zavatra tsara fahatsarana foana tsisy zavatra négatif mihitsy ny fiainao satria tonga le hery anatinao amin'ny alalan'le joie zay toetra ao anatinao amen zay le zavatra important be miresaka le toepo le fruit takin'Andriamanitra le tenenina foana Galates 5:22 hoe le fruit de joie amour fa le votsiana le izy rehefa tenenina fotsiny tsy misy manifester izy amin'ny fiainan'ny kristianina fa tena zavatra ilaina sy takin'Andriamanitra izy mba ahafahan'le présence de Dieu miasa amin'ny fiainantsika avelo koa teo zao tsika ny teny foana miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mila amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy miara amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa izay zavatra izay manino mampatonga ny tanamen'Andriamanitra miasa amin'ny fiainantsika amen amarana koa za mamaky tenin'Andriamanitra farany Proverbe chapitre 17 verset 22 resaka ny joie io any dia farana amin'ny fotoana mpivavaka tsika ho amin'ny teny raran'i Jesosy Proverbe chapitre 17 verset 22 Proverbe chapitre 17 verset 22 amenaran'i Jesosy un cœur joyeux est comme un bon remède mais l'esprit abattu déchaisse les os amen dia mafantatsika tsara io verset io ny olona raha voabattu tokony ao anatiny manino izy ny ten'Andriamanitra desséché ny eoana ino moa zareo desséché zany ny eo tsisy zavatra mandeha amin'olo mihitsy amin'ny fiaina fa trouble sy maizina daholo fa rehefa cœur joyeux izy izy dia manino c'est un bon remède izy izy un bon remède zany hoe mandeha milamina somatsara amin'ny fiainanao mety zao ny zavatra izay ataonao milamina amin'ny fiainatokantranonao mahomby ianao any miasanao mahita fitenao amin'ny zavatra izay alehanao zay ny dikeny zavatra hoe rehefa manana joie ianao illimité grâce de Dieu zay le izy illimité grâce de Dieu amin'ny fiainanao ka zao zany manana tokony fifaliana raha vao misy zavatra mety tsy mampafaly anao raha mety misy olona mampateritra anao zay hoe aza mandeha amin'ny ressenti anao izy hoany fa aza zay mihitsy ny voalena mipesiny zao anatinao fa ndana tonga dia miverina anatin'le coconao miaraka an'Andriamanitra tonga dia lole plus Marcel Bongoe révisez-vous dia farany amin'izay haitsika tsara tantaran'ny Abakoka chapitre 3 verset 17 avec 19 ozy hoe na tsy amotsina tsona azo miaviavy raha tsisy ninona tsona azy amin'izao tontolo zao raha fa maizina daholo mihitsy ary ty tany aman-danitra ozy hoy izy Abakoka hoe zaho ozy izy tsy ala mihitsy amin'ny fideraky ny Israely fiderako an'Andriamanitra ny Israely hitanareo le reconnaissance anan'ny Abakoka jerenitra zany na dia hoe miasa ary zany hoe raha matsy daholo mihitsy ny eo akaikiny dia zaho tsy tsaraka mihitsy mideha sy ankalaza ny Andriamanitra zay toko zany toko ananjy zay toepo zay reconnaissance fifaliana joie amen za mahita fa manomboka zao vatanao io dia tena mitsikitsiky foana rehefa mahitanao anaran'i Jesosy ary zay joie ao anatinao zay dia attiré foana présence de Dieu amin'ny fiainanao amen mahomby ianao amin'ny zavatra izay ataonao hijoro ianao amin'ny justice hijoro ianao amin'ny droiture hijoro ianao amin'ny intégrité totale dia za mahita fa mitoerana izay misy ianao io tena ianao tsony le tsy tady azy fa ho atsory ianao anaran'i Jesosy ninina zavatra izay irinao tsy sasaranao zany anaran'i Jesosy fa hisokatra lampanaikinisy takiky ny saina anaran'i Jesosy ninina mety misy mitady trano men'Andriamanitra azy zany anaran'i Jesosy mety misy mitady asy men'Andriamanitra azy zany anaran'i Jesosy mety misy mitady vady tarana men'Andriamanitra zay sahazy ary tena van'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tahaka ny fampahitana fisakatra ny saina men'Andriamanitra zanak'Israely tsy nila sasany zareo zany koa ny délivren'Andriamanitra aminao anaran'i Jesosy ka ho avy ny fotoana misy olona tonga andondolo ambaravarany tokantrano hoe teny fitahina omeka anao men'anaran'i Jesosy misy fotsiny zany raisiny anjaranao anaran'i Jesosy amen tentsika eo an-ten'Andriamanitra dia miafina Alléluia. L'autre qui tombe des tsangana. Voalohany indrindra aloha anao annonce kely aloha mety ny formation zany dia lasa mivadika samedi à 14h no manomboka fa mba 13h45 zany tsika dia mba tonga satria mbola misy installation mila atao 14h hoan'ny zay efa nanaraka formation mahafantatra tsara mihitsy ny différence en formation ny amin'ny sekoly manasa antsika tsirairay avy fa mba libre zany io fotoana io fantako tsara mihitsy fa aveo tsika mbola miditra sekoly fa mantsara antsika zany anankiray afafy any le izy zany mba itadiavantsika salle ho an'ny lahady zany mba ahafahantsika midera tena hoe fideranan'Andriamanitra zany mba samy mijery zay tsika salle nataoko hoe pour 50 personnes tsy maninona ho an'ny dimanche zany fa mba tsara hoe dimanche matin aloha izy tena mba tsara satria ny après midi koa mbola iomanana ny semaine dia mba
mba miresaresaka amin'ny namana antsika dia mba jerijereo zay intercession ny 8 octobre azadino mihitsiny a azadino asivina dia 2 minutes fotsiny ary isan'andro nareo mivavaka ao an'izay ampianarantsika teo ny présence de Dieu sy ny manifestation de Dieu ny grâce de Dieu sy ny faveur divine ho aminareo tsirairay avy zany amin'ny araberin' Jesosy andao tsika hivavaka misaotra an'Andriamanitra indray amin'ny teny teo ray masina misaotra anao zay fa mananatra ianao ary mampianatra tsy izay tena tapitra amin'ny fahalalananao sy ny fahafantarananao sy ny amin'ny teninao fa kosa dia menao anay zany faveur divine zany mbola accordeo anay foana ny sagesse accordeo anay ny conseil ary intelligence ary meo anay koa le connaissance ny teninao connaissance ny royaume anao connaissance anao fanamasina ny connaissance ny Kristy anao fa tsy te ho very zay tsy te ho ringana ntsony zay fa ringana no tsy misy ny fahalalana ny olonao ianao ary ampianary zay ray masina amin'ny alalan'ny farany masina zay mampianatra ny zavatra rehetra mba ahafahanay mizarana zany any koa zay fofony fruit fofony zay antitra Kristy zay mba hiafafy amin'ny manodidina anay Jesosy eo betsaka ny teny fanafafinay ankehitriny zay ho tondrahanay kosa amin'ny fahanginana kanefa kosa fahanginana misy vokatra fa fahanginana zay andrenesin'izy ireo fofony Kristy eo amin'ny fiainanay tsy ananafina ntsony zay fa tena hitsangana dia mirapiratra tokoa zay na ny ampiasana na ampianarana naizanaiza le anay amin'ny anaran'Beran'i Jesosy raiso tsodrano zay tononona amin'ny anaran'Beran'i Jesosy manonona fanokafam-pampahitana fity eo amin'ny fiainanareo manomboka androany satria nareo tsirairay avy reo le olona zay andeha ao anatin'ny fahamarinana sy ao anatin'ny fahafantarana fa Andriamanitra velona dia tsy mikoseho ny olona mandanga sy tsy marina zany amin'ny anaran'Beran'i Jesosy mandehana dia tanterao zay tenin'Andriamanitra rehetra ndrenesinareo teo ho tanteraka aminareo tokoa zany fombany zany fa hiteny mafy ny valala izy anomboka an'io ary hiteny mafy an'ireo mpanamotrano any koa izy fa tsy ahomby ary tsy ambininy eo amin'ny fiainanao izy manomboka androany amin'ny anaran'Beran'i Jesosy ny varavaran'ny lanitra ny fahasoavan'Andriamanitra dia hirotsaka eo amin'ny fiainanao amin'ny andro rehetra iainanao manomboka androany raha tokosa ianao eno sy akato zay voalazany rehetra amin'ny anaran'Beran'i Jesosy mandehana amin'ny anaran'Beran'i Jesosy Kristy tompo fa ny finoanao io dia anisany anokafan'Andriamanitra varavaram-pampahitana pity tsy takatra ny sainao ka dia ho gaga dia ho gaga tokoa anao ny fiainanao amin'ny anaran'Beran'i Jesosy mety efa misasaka ny taona fa rehefa nilaza Andriamanitra fa ho émerveillé anao dia enao le imesitsika tokoa satria émerveillé enao le bevoka ny fitahian'Andriamanitra ka avelao ny olona ime mibika anao avelao ny olona ime an'izay mety setsika ao fa rehefa hitrotra ianao sy hibaby ianao dia ho gaga ny olona dia anaraka anao ihany koa amin'ny anaran'Beran'i Jesosy mandehana amin'ny anaran'Beran'i Jesosy ary mahomby azy mahomby azy mahomby azy zao miteny atsika androany saintsainao andro manalina aza vela hiala eo masinao ary miromiro eo ambavanao tenin'Andriamanitra sy ny teny fikasana fa marina miteny koa ho Jehova tompo maro amin'ny anaran'Beran'i Jesosy amen fa fahasoavan'Andriamanitra hoatozao fa fahasoavan'Andriamanitra matozao anareo amen dia samy mba mandamina any eo amin'ny plasintsika ny vehivavy rehetra tsy misy bebe resaka sy bisobiso minominoa aloha fa mandamina ny seza mandamina ny trano lehilahy manao ny des installation rehetra dia samy tahin'Andriamanitra azadino ny boxe jaune ery amin'ny farany tahin'Andriamanitra peace Ini jatuh dah.